Ampifaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no androsoanao tokantranonao amin'ny tia alarobia alina ity fotoana ifanomezantsika atao anatin'ny fandarana sahila zao. Miarahaba ny mpanaraka ny fandarana rehetra na amin'ny tambajotra izany na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo ihany koa amin'ny alalan'ny FM 95.4. Miarahaba ny namako miara-manolotra ny fandarana ihany koa tafaraka eto indray amin'ity androany ity Clémence Rarinirina. Miarahaba Clémence. Mirabanao namana Lilira Farala, miraba ihany koa atsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Hitondra eo ianao rehefa avy eo namana Lilira Farala mety ho endrikendriky ny fandarantsika fa mialohan'izay dia mamela angambany aloha ahy hitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana amin'ny anaran'ny fandarana sahila zao ho an'ny fianakavian'ny tompoky lahy Paul Pody izay sady mpanao politika izy no mpamakafaka politika ihany koa, manam-pahaizana, olona tena tsotra, tsy miavina ary tena tia manampy olona izany tompoky lahy Paul Pody izany nodimandry moa izy ny sabotsy lasa teo ary omaly no nanatanterahana ny fandevenana azy banga tanteraka amin'ny tontolon'ny politika ny lozany ary averiko ny amin'ny hoe zahay eto anatin'ny fandarana sahila zao dia mitondra ny teny fampiononana sy teny fankahirezana ho an'ny fianakavian'ny tompoky lahy fa dia mampalahelo tokoa ny fandozana tany nefa ny izay ny lahatra dia mila manaiky ny fandaran'Andriamanitra isika. Ny sabotsy teo moa izy nodimandry araky ny vaovao ary omaly no tanterana ny fandevenana azy dia manamafy an'izay fiaraha-miora izay amin'ny anaran'ny fandarana sahila zao izay miravavy sy ny ekipa rehetra manatontosa ity fandarana ity fa andao jerentsika Clémence hoe hanahoana ny hoendriky ny fandarana amin'ity alina ity, ny hoendriky ny fandarantsika izara roa amin'ny ankapobeny mazava loatra fa indroa andray vahiny koa zany tsika amin'ity androany ity ka hanakarena ny fandarana hoe zantsika ho resahana reo vaovao rehetra nanamarika an'izay herinandro lasa izay satria izay raha teo moa mampiavaka an'ity fandarana ity ka any amin'ny tapany voalohany zany sika dia resaka politika no ataontsika iresadresaka amintsika momba ireo vaovao mafana rehetra nisy olon-tena avy ao amin'ny GNRMDM avy ao amin'ny antoko natiora ihany koa moa zany izy ivahiny amintsika atao amin'ny tapany voalohany. Misy moa ilay olana mahakasika ny resaka fokontany ihany koa dia olalovantsika ao anatin'izany fandraisana ny vahintsika voalohany izany izay resaka olana mahakasika ny fokontany izay ary ny tapany faharoa izay sady antsika hamaranana ny fandarana nasako anao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia isy ireo solon-tena avy amin'ny taxi hanamafy ny fanambarana izay fanataon'izy ireo momba ny olona ny taxi ary ahafahantsika mamakafaka sy tena mijery am-pitoniana amin'ny maso mahitsy hoe inona moa ity olana mbola tsarobahana ary tsy ahitam-baolana hatramin'izao mahakasika ny resaka taxi ity. Izay raha bangona fohifohy Clémence Rarinirina mety ho endriky ny fandarantsika amin'ity alina ity. Ya, mialohany andraisantsika ny vahiny nefa naizana izany raha dia toy ny mahazatra misy ny fanadihadiana entintsika hanokafana ny fandarana fanadihadiana mifandraika indrindra ny amin'ny zava-nisy tany mahajanga tany satria mbola mitana ny sain'ny maro amin'izao fotoana izao ity resaka fanakanana ny hetsika izay nieritreretin'ny antokotiko Madagasikara no karakaraina tao mahajanga resaka fanamariana ny faharoapolo taona ilay hetsika nieritreretina ho karakaraina kanefa dia toy ny mahazatra dia misy foana izay fanakanana ataon'ny fanjakana izay anaraka avy hatrany an'izay fanadihadiana izay isika avy eo kosa dia andray ny vahintsika voalohany amin'ity alina ity. Tsy fala amin'ny rajoelona ireo vahoaka tonga maro namaly ny antso ny antokotiko Madagasikara izy ankalaza ny faharoapolo taona ny antoko tao mahajanga telo andro izay ary ny toy androany rakotra mpitandro filaminana ny miditra taon'ny Macron mahajanga lasa faritra mena tsy azo nizan'izy idirana ny fanaran'olon-tokana tsy azo nidirana hatramin'ny farany ny kianjan'ny Macron na dia teo aza ny fifampiresahana. Efa nampahafantarina teny anivon'ny préfecture dia mbola tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana anaovana fankalazana faharoapolo taona ny antoko izay ny androany. Izay no mahatonga ilay hoeto satria ny antso natao fandaminana rehetra natao dia androany amin'ny telopolakandro no anamariana ny fankalazana izay faharoapolo taona ny joroany antokotima izay. Tamin'ny asabotsy moa fantaritsika fa efa nisy ny fanokafana fikasana nokafana an'ilay fampisehoana ny tantaran'ny antoko tao efa tsy navela niditra izay efa tsy niditra fa androany mamarana sy manatanteraka ny fankalazana n'izay faharoapolo taona ny antoko izay dia izay no
ikasana hiditra ao anatin'io fotoetoerana nanaovana an'ilay fankalazana io. Tena mpilaminana no ahatongavanay dia hifanatrika amin'ny mpiara-mikambana amin'ny antoko fampiarabana io zay 20 taona zay ihany toy ny nataonay tany Antananarivo. Efa nahazo lalana ve nareo amin'ny mahafankalazana tao anaty trano dia niraisinay ho adidy napafantatra ny tompona ndraikitra so tena mpanjakana eto atapon-tanàna Mahajanga. Efa mahafantatra izy ary araka ny voalaza tsy mamory vahoaka ety an-dalambe zay fa ao anatin'ny efitranon'io trano manatanterahana iny fivoriana. Tsaratsara nareo amin'ny se référé foana amin'ny préfet izy ny tompona ndraikitra voalohany dia iangaviana nareo irafa fa lasa hisy fifandonana. Tsy misy mieritreritra ny fandona mihitsy fa fandaminana sy fametrahana ny drafitra ny fankalazana ny nataonay. Aza matahotra nareo tsy mieritreritra ny fandona zay ary tsy manana hery fandona aminareo zay na ny zavatra hita masonareo azy ny fitaovana ety amintsika zay tsy misy ninina mihitsy. Fanatanterahana fandaharam-potoana nokasainay atao amin'ny mahatoko politika mitsangana ara-dalàna anay amin'ny mahafikambanana mitsangana ara-dalàna anay amin'ny mahatokona ndraikitra anay eo anivon'izany atoko politika zany zay no atongavanay eto. Atezerana nasion'ireo vahoaka maro tonga namaly ny antso. Ve mpitondra fanjakana majere zay madinika ty zay andeha amin'ny mahagrotsy anakorotana tsy anao ninina fa zay no anniversaire ny dada anniversaire ny tokonay tim be da be zay tonga eto zay tsy zanaka kala hafa fa zay zanaka ny tim tonga eto amin'ny magro tonga zay no anniversaire anay police gendarme manakana anay nefa ny mpitondra fanjakana tsy mijery anay aty zay atoko tim aloha dia malahelo zay zay tsindrindrina zay atao zay zavatra ty ataonay nefa zay tsy anao ninina fa andehanao fetinay zay. Dada nitondra teo anao tsy lany dada natao tsy lany nefa dada lany nefa ny amin'izao fotoana tsy hitanay dada tamin'ny depuis izy nitondra zay zao ndeha tady any dada zay zao io izy tamin'ny tsy lany nampalahelo anay fa izy am'izao ny laninay malahelo fonay mila zay mila jery any dadanay. Eo amin'ny telopolo fotsiny zay misy anniversaire mana fety dia vita teo moky. Tsy fety ny anarany zany e. Hoa moky fa telopolo fototra. Alao ihany zay zay anao anniversaire eto. Le ino no mahafinaritra veta. Mba miaraka eto sika. Pas ma zay zokona tay pardon zafady iny raha tsy izy dikany eto amintsika zay tsy possible andia andobandobaka tafananatsika eto impossible zoka izy. Sakana ny fanjakana Rajoelatrano moa nihetsiky ny mpanohitra fihetsika izay mampiseho fakanosa ny mpitondra ka ny mpitandro filaminana no arosin'izy ireo ho ratsy endrika eo anatrehan'ny vahoaka. Raha fiezina tsy mahatoky teny intsony ny mpitondra ka endrika fampiororona toy izao sisa no atao. Tahak'izay ny fizotrany ny fanadihadinana raha antsika teo iny ho raisitsika eo anatin'izany avy hatrany vahiny voalohany amin'ity alina ity Andriamatoa Jocelyn Rabeny Lalana miaraba anao indray izay tonga soa atao anatin'ny fandaharana Sahila zao amin'ity hariva ity. Voalohany indrindra dia miaraba antsika ny anatin'ny tokantrano amin'ity alina ity voalohany koa faharoa koa dia miaraba anao Madame Lele, Madame Clémence men'Andriamanitra tombontsotsika velona eto mbola hamita indray ny adidy izay nampanindran'Andriamanitra antsika eto amin'ity firenena ity ahafahana koa mitondra ny anjara-biriky amin'ny vaty fanoherana zany. Sotra tompoko. Ya, fanontaniana avy hatrany ianao moa fantatra fa avy eo amin'ny jeune RMDM inona raha antsika teo iny vaovao mafana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jocelyn misakanana indray teto ny antokotiko Madagasikara raha nikasa hankalaza ny 20 taonany izy ity moa dia tsy zavatra vao sambany izao efa nisy an'iny tany Mahajanga iny dia nisy ny tany Antsiranana fantatsika tsara tany Tuliara teo ihany koa ny tao Soavinandriana tetsy Antsirabe ary ny teo Behoririka izay efa nirahantsika nahita dia sakanana trano ny mpanohatra na inona hetsika ataony ka eo indrindra no te hanontany anao hoe ahoana no fandraisanao an'izany rehetrarehetra zany inona ny tena ao ambadika izany fatahorana ve sa manahoana? Maromaro ny fomba fijereko azy fa fijereko azy voalohany aloha hoe tao anatin'ny 12 taona samba ny misy an'izany hoe anao anniversaire ianao sakanana faharoan'izay le tany koa an'le olona fa tsy tany hoe manelingelina na hoe mety isy zavatra hoe fandrobana ohatra zany fa tanàna ano misy tompony le tany fa fahitako azy mahitsy dia zao hoe ty fanjakana ty zany hoe fanjakana matahotra zany hoe tsy mahatoky tena antsony hoe ohatra ny ahoana ny tanjany ary io tena ho zava-doza io atsy anatin'ny fividiana satria tokony ho fantatrao ny tanjaka ao
avelanao zany ny adversaire-anao na hoe mpifanadranao tokony avela zany le mpanohatra anao hoe atraiza marina ny tanjaky ty fanjakany ty manoloana ny zavatra misy fa ny zava-dozy eto mialatsiny fa ny tena ao anatin'ny RMD ma ny HVM fa mbola ho ratsy lavitra no ny compte ny HVM ny tanjaky ty fitondrany ty any amin'ny fifidianana raha zao zavatra misy zao satria tsy hita mihitsy ny andefesana ny tanjaka ao olona voanao zavatra kely de sakanana misy hetsika kely atao de sakanana zany hoe zavatra le tontolo misy mihitsy zany tsy mila ho fa zany hoe mampiseho zany ty fanjakana ty fa any amin'ny tany filaminana sy any amin'ny famiretana sisa ny vaolana fa le vaolana mihitsy le famanana le fiainan'le olona andavanandro mihitsy ny tsitany de takomana amin'ny zavatra kely reny zany de abotsina bostena kanefa zao koa zavatra tsikatro ao anatin'le fanjakana koa misy ole efa nandalo tantarana tamin'ny resaka politika zany hoe ole efa manana trakefany akamarony miaraka amin'ny président Andry Rajoelina fa na le filoham-pirenena ve tsy mena le mpanolo-tsaina na le naty am'le miaraka amin'ny filoham-pirenena koa manibodotra akondro fa ny raha zavatra misy akehitriny tsy zavatra tsy mitombona mihitsy ny zavatra misy eny amin'ny plateau hafa ny sur terrain hafa ndraindray za zany mihitsy fa sao de hoe le filoham-pirenena mihitsy voafahana mamandalitra zany le mpanolo-tsaina ty satria ny zavatra eny amin'ny fiarahamonina tsy hitanao mihitsy hoe efa resa tsika zany tsy ampitany le zavatra misy any Mazangasy le fiarahamonina zany hoe ny teny Magro za moa teny Magro hoe andiaka Magro ianao mpitandro filaminana no miandranao vomaraina eny fa hoe anao ohitso amin'ny tanàna misy tompo le tany manina zany tsy avelanao de zao koa zavatra maka ohatrany hoe misy kajikajina olona ihany koa manipoditra koa no anaty le fanjakana satria forcena mihitsy le olona andeha ivoaka any amin'ny arabe ohatra zay ny kajikajina izy hoe misy manipoditra akondro ihany ao anatin'le fitondrany tsy le olana lara-pahamena zany tokony van'le fanjakana ankehitriny hoe manitra ny le vahoaka misy zavatra mitsanga ary misy zavatra miseho ary misy fandeham-pahalemana ary fa le mpitandro filamena tokony andamany any ambanivohitra sy ny arindray mbola tazonina amin'ny resaka anniversaire amina hetsika anniversaire an'olona dikan'izay hoe tena le fandaminana sy le zavatra misy mihitsy zany amiko tsy mitombona le izy dikan'izany manameloka zato isanjato mihitsy tanatiny RMD sy ny geny RMD satria tokony miteny koa ny fanjakana hoe ao anatin'ny crise politique tsika tokony tsisy mifamorivory de fa manapa-kevitra fa matetika ny olona aty Antananarivo ny olona andeha idéplacer any tonga any tsy avelanao mito am'le tanàna le olona dikan'izany hoe politika tsy haiko le fanapa-kevitra fitondrany mihitsy zany hoe maivana be fa io zavatra io tena hivaly aminazy io ary ianao raha mieritreritra mitondra androany madame Lily madame Clémence raha pitso ianao mety hanohatra koa ary zavatra ho ataonao zao misy matadidy io fa raha za mihitsy ty fitondrany ty hoe ianao efa mba niakatra teo tamin'ny sansa hafahafa tokony avelanao hoe ianao mihitsy satria alohantsika mba hitodika kely raha misy any olona tena miaraka amin'ty fitondrany ty de zany hoe ao ministre amato ministre ny CRC zany tena niady any fahafahany mihitsy anisy taona tena hoe tena mafy be ny fa tamin'ny HVM amin'ny nataony tetim-panohatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana hatramy alatsiny fa mamofota mantsika fa hatramina vatapaty ary netinao tamin'izany fotoana zany fa nangina ny olona fa ankehitriny anao anniversaire fa 20 taona ny team zay anao miaraba ny team azona tokony aty hoe 20 taona le hoe anniversaire sakananao zay zavatra zay midika fa mampiseho fahalemena ianao mampiseho fa maivana ianao zany raha zay zavatra misy de le mpitandro filaminana ataonao fitaovana tsika tsy miady amin'ny mpitandro filaminana satria avao amin'ny vahoaka malagasy reo zanaka malagasy mpitandro filaminana fa tokony kosa ndinika hoe jereo le ray aman-drenao na tafitanao fa tsy lasa général ianao na lasa colonel ianao na lasa ambony ohatrany io raha tsy nisy ny riezaka ny ray aman-drenao avy amin'ny ray aman-drenao na tongavanao amin'ny plasy io tokony hijeran'izay am'le toeranao zay ianao fa toerana koa mandalo resantsika eo zay resaka mpitandro filaminana zay rehefa avy eo Jocelyn rabe ny lalana fa iny mo fa faneho-kevitra ary ataontsika hoe ny voiziny ireo avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay nandeha niatrika ny zava-nisy tany Mahajanga sy tany Diego ihany koa ny amin'ny hoe ny zavatra misy de terrorisme d'État zany hoe tena fanjakana mpampiorooro ny zavatra hita ninona hetsika andresana namana lelira faralahy teo hoe atraiza Majunga Diego Toliara Soavinandriana be oririka rehetrarehetra zany zay toerana mba hanatanterahany antoko-panohatra hetsika entina anaovana na hetsika politika io na hetsika fanamariana fa anniversaire ka nitenenao teo de tsy maintsy alefa foana zany mpitandro filaminana ka dia terrorisme d'État misy ary zany zavatra zany dia
mazava loatra fa tsy maintsy melohany vahoaka ary ny communauté internationale na fianakaviam-be resa-pirenena ihany koa mahita n'izao zavatra misy zao dia mazava loatra fa tsy akasitraka ny zavatra ohatran'izao satria isan'ny andeha ataontsika hoe fepetra takiny ireo mpamatsy vola sy ireo fianakaviam-be resa-pirenena ireo foana hatramin'izay ity resaka hoe omena lalana ny olona atsaina zany ny lalàna velona izay misy indrindrindrindra ity resaka liberté d'expression ity. Hiditra amin'ny fanontaniana manaraka isika hitatsika zany arak'ireny fanadihadinana raha nateo ireny fa dia tsy anaiky mpanohitra haneho hevitra izany mihitsy raha ity fitondrana rajoelina ity. Ry zareo anefa de malalaka hatrany amin'ny hetsika politika sy fanehoan-kevitra ara-politika. Ity fitondrana ity koa anefa sady mandahatrany ihany koa ny resaka ataontsika hoe fifanantonana ho famahana olana izay ataonareo eo anivon'ny fanoherana zany amin'izao fotoana zao ny vahoaka nefa etsy andany nefa noresahanao kely teo ihany mikaikaika ny vahoakany amin'ny resaka fahasarotan'ny fiainana inona ary zany ny tokony ho atao Andriamatoa Raben'ny Lalana. Rehefa miteny ny filoham-pirenena de miteny hoe tsisy crise politique eto. Zavatra misy aloha de zao tsy de tsara toerana loatra tena manazava na atao hoe démocratie fa angamba nareo ary mana fahaiza-manao mahalala kokoa. Ny démocratie eto Madagasikara zany démocratie hafahafa fa andaotsika tena hijoro hoe tena ao anatin'ny Madagasikara ve ao anatin'ny démocratie misy fomba tsy firesaka vie privée an'olona. Nisy fotoana nalaza be reny aferan'ny Ramatoa Ministra de za mihitsy ny teny aza miditra ny vie privée an'olona tsika fa andao le raharaham-pirenena no resahana fa tsy fomba firesaka vie privée an'olona fa fitatana raharaham-panjakana raharaham-pirenena aditsika mpanohatra zany. Ny zavatra tiako tenena de zao ny démocratie tamitsika zany eto aloha tsisy démocratie tsisy fahalalana eto fa ohatrany hoe fanjakana zay le famporoana zay amin'ny teny gasy jadona ny eto zay ny zavatra misy eto zany hoe tsy afaka manao ny hevitra ao ianao zany fa ny tiako tenena zany hoe manina zany raha tonga de ataotrany tamin'ny amiana ara-pahasalamana eny tsy mahazo mivorivory tonga de tonga de atovy vatana le izy tsy asina tombo sy ala fa ianao manao de ny olona sakananao tsy anao dikan'izay zavatra zay nina zany teneniko foana toerana fandalovana foana io anareo andalony eo fa tsy ahatra fa raha ahatra nareo de mety izy no mandrakzay aloha fa andalonareo fa ndraindray hoavy fotoana fa zay kosa matadidiny zavatra mitranga tadidinay daholo zavatra io fa rehefa ohatra fotsiny atao ve ao anatin'ny amiana crise politique de miteny filoham-pirenena de milamina mpanohatra fa aza vilivily le resaka tsisy faneho-kevitra ety fa amina ena manjery vitsiny iny ola mieno ena manjery eto fa ny akamarona eto miaina anaty crise le ao anatin'ny fahantrana zay zany tena io ny tina takomana na madame Clémence le zavatra misy mihitsy ny tena avily inona vomivoaka etsy amin'ny trano etsy anao de fa fahantrana sy zavatra tsy arakaraky ny eritreretinao daholo mipotra eo de zay zavatra zay tsy tiana angamany hoe raha ohatra mantsy mba misy olona mivory aman'ala na aman'etsiny de hoe tena zao manana Madagasikara zay zavatra zay tsy tiany zao isy eo fa miforce eny ianao akombona ny vavanao ny tsy mitovy hevitra aminao dinao ambananao amina inty fonja zany ve natao démocratie tena tsisy fahalalana eto filoham-pirenena miteny hoe tsisy crise eto fa misy crise eto ary inona ary zany ny zavatra mety hitranga ary raha ohatra ka mitohy zao zavatra zao satria hitatsika zany zao fa efa fomba fanaony eo amin'ny fitondrana mihitsy ity fampiororona ny eo anivon'ny fanoherana sy izay rehetra maneho hevitra ity inona zany mety hitranga satria ny vahoaka zany efa miaina ny zavatra efa tsy azo anoharana amin'izao fotoana zao. Za te hitodika ny vahoaka malagasy tsika no mahatsapa ny zavatra misy ankehitriny ho anay politika de anisa mitarika fotsiny sy mampilaza ny zavatra misy fa aloha apetraka ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga raisy ny hoavy fiainan'ny malagasy raisy ny hoavy amin'ity firenentsika ity fa mereraka isan'andro melatsaka isan'andro mepotika isan'andro le fiainan'ny firenena eto Madagasikara zany lasa mepotika le fiarahamonina zany tsisy eto teneniko anao raha resaka tena za zany malahelo an'ity firenentsika ity satria tena hoe mepotika zany le na fanaovana politika rehetra amitsika lasa simba satria tsy ohatry zao mihitsy zany hoe tokony lesina mba efa nisy zavatra tsara ihany teo aloha nataon'leo mpitondra tamin'ny président Radjomampiana hoe ianao ny miainga teo fanjakana tiana tsara depart ny fanjakana nitazon'ity eto ny président Rajoelina ny antony de zao ny mpifanandrina aminy nanatrika anazy teo tsy nisy crise ny lalovan'ity fitondrana ity teo
de aty arina ianao rehefa nanaiky mpifanandrina aminao tamin'ny DG Mitory hoe zay zany valim-pifidianana zany hoe niainga tamin'ny zavatra tsara fa aty arina mieletika miempotika any zany hoe niova mihitsy le fiarahamonina tery aloha zany tamin'le fanjakana ty ka raha misy fanjakana tsara depart atao amin'ny 20 taona fanjakan'ny président Andry Rajoelina io ndray mandeha le hoe noho ny crise noho ny amiana ara-pahasalama fa zao ny zavatra fantany napetrako raha tsy nisy an'ireny vola azy tamin'ny Covid-19 reny inona raha ny zavatra natao ty fitondram-panjakana ty fa mien'le malahelo ny tena fa hoe misy avany tena hoe resy tao anatin'le Covid fa ohatrany hoe nameny le aretiny chance zany satria nisy lalam-bola ahafahany nanaovana zavatra mba ahafahany mba mipotra kely na de ataontsika hoe kely zao kena zavatra vita kely ndreo ngamany fa raha tsisy an'iny amiana ara-pahasalama iny hoe volazy tamin'iny inona nataon'ity fanjakana ty satria zavatra nataon'ny fitondrana teo ilaina toiziny ty fanjakana ty fa le oeraoera sy fanakomana le zavatra tsy mety zany nanaovana io maximum hoe faran'izay tratran'io anerenanao mba ahafahanao tsy miteny tsy manao ny hevitra de zay tiana ataony zareo natao eo tsy eketsika zany mahakasika an'izay resaka hoe fanehoana hery amin'ny resaka faneho-kevitra zay mihitsy ny zahatra hita lohatra eto Jocelyn Raben'Lalana de izao hoe ny fampiasan-kery foana fampiasana ny tafika ny polisy ny zandary no hialokalofany ty fitondrana Rajoelina ity reo mpitondro reo araky ny lazainao teo ihany hoe reo eka nitaky mafy an'izany fahalalahana maneho hevitra zany tamin'ny alalany ministry ny serasera amin'izao fotoana zao ny hoe zo fototra zany maneho hevitra sy midina an-dalambe zany tamin'izany fotoana zany zao nefa ny zava-misy zany hoe rehefa any amin'ny fanoherana izy ireo de hainy tsara miteny an'izany zavatra rehetra zany ary azo lazaina aza hoe isan'ny nanonganan'izy ireo ny fitondrana nisy tamin'izany lay nolazain'izy ireo fa tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ankalalahana zany ankehitriny nefa zao ny zava-misy tantaraintsika teo ho anao manokana te hisintona kely hoe mety misy afatra ve azonao ampitaina manokana amin'reto tafika sy ny mpitandro ny filaminana ny laza moa ianao teo hoe tsika tsy miady amin'ny mpitandro ny filaminana fa ny zava-misy aloha de zareo ny fitaovana hoentin'ilay fitondram-panjakana manao an'izay fampiasan-kery anakanana tsy hanehoana hevitra zay sika malagasy malala tsara hoe zany mpitandro ny filaminana zany eny ka tandroka arony vozony izany ange de manana an'ilay teny filamatra hoe ny tandrazana sy ny lalàna kanefa zava-misy amin'izao fotoana zao zany de zay andinganana de mpitandro ny filaminana marangaranga zavatra tsikatra zany to anatin'ray volana aloha de misy zavatra faty ary zavatra tsy fahita teto Madagasikara zany to anatin'ny 20 taona ary misy von'olona tonga de matsiravina be ary misy zavatra trangana accident resaka fandriam-palema zany de davitsika za tena miantso anareo ray tafika zokinay nareo ray ariary any voaka malagasy anareo vereny nareo amin'ny mampitafika anareo amin'ny mampitandro filaminanareo fa ny olona zay mety mibaiko anareo androany na olona mifianareo androany mety hitsokana zany rapitro de tsika sanatry vavaradiny lela ve de tsika sy voaka sy mitandro filamina ve atao otriko sy isanandro zao de otriko de miady de rapitro de lasa mialy mitsokany avelany any mitandro filamina ny paprisika aveo de tsika nitratra farany ray aman-dreny malagasy nareo mitafika zanaka malagasy nareo tafika mivereny nareo amin'ny tena matafika anareo za zany tena malahelo indray misy eto Madagasikara olona mpandrarana kay embinana tandro filaminana maro nefa atsy ambanivohitra atsy be de be zavatra mitranga amin'ny resaka dahalo zany atsika koa tokoa manamerika koa le hoe tonga de famonoana olona kitrano mitandalàntsika na tsika hoe raha ena hoe tandalàna manina le olona raha hoentinao any amin'ny resaka fitsarana raha ohatra zany fa tsy fantatra tsony hoe tena olona ve tena nanao meloka ve le olona sao tsy nanao meloka fa amiko aloha zany tsika manatandalàna hoety eo amin'ny fitsarana le olona rehefa tratranao satria tsy mety koa zany hoe famonoana olona kitrano hoe tsy fantatsika hoe nanao proof hoe marina ve le zavatra misy hoe nanao ve le olona sao tsy nanao fa amiko aloha maha-olombelana amin'ny maha-kristianana za tena laviko mandrany zany famonoana olona mety diso le olona antaninao koa ina le lomolomo fiarahamonina fa le fiarahamonina mihitsy ny mipotika de lasa mifamono le malagasy aveo de le mpitandro filamina koa ve aveo lafa mahatratra le olona nanao diso de tonga de vonoana amiko aloha zany manamelo koa satria amin'ny maha-kristianana za tsy pour amin'ny famonoana olona tsika mamelona olona fa tsy mamono olona
ia miteny an'izay ianao fa tsaroko tampoka fa nandeha bus ato dia hitako tampoka atao anatin'ny bus nandehanako misy an'izay mihitsy hoe karazana afatra avy amin'ny gendarmerie pirenenany amin'ny hoe tsy azo ekena ary melohan'ny lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka zavatra misy nefa ny amin'izao fotoana izao lasa miroso makano koa le vahoaka satria lasa tsy hitany tsony hoe iza le teherana zay makany amin'ny fitsarana votsitra ny mpitandro filaminana koa aloha zany variana manao ny fanenjehana sy ny fanakanana ny mpanohitra ny hita akoatran'izay ametranao ny fantany manaraka Clémence Ranirina hoe ny zavatra hita ange dia efa miariary toy ny vaiakandrina ny hoe efa vofoana le vahoaka dia miantsoantso dia tsy tonga amin'ny fotoana ilaivana azy izay tena fiarovana andrasana aminy ilay mpitandro ny filaminana toy an'ilay niteneninao teo ihany koa dia ny hoe raha tao ary izy andeha amin'ilay lalana ara-dalàna hoe andeha hitory dia efa fatatsika ny toy dia ohatrany tsy hoe misintona lakrosy averyko foana ihany hoe nametraka fitoriana ange isika fa hatramin'izao inona ny toy zany hoe raha mikaroka sy mitady mafy zany ianao aiza ny azo ianteherana iza ny azo ifaharana tsy misy dia tsy hoe manome vahana akory ireny trangan-javatra eny fa hoe tena matière réflexion misy isaina n'izany zavatra zany ary tokony andraisany tsirairay avy lesona indrindra ny mpitandro filaminana izay nomeny vahintsika afatra teo ka miresaka mpitandro filaminana ihany koa dia raha politika ihany tokoa tamin'izany fotoana tamin'ny 2024 no isan'ny nandraisany Andriamatoa préfet izay mbola tsy niova ny préfet hatramin'izao fepetrany amin'ny hoe réquisition anti-pillage no nandraisany Andriamatoa préfet misy fotoana ary nalalaka ny fidiran'ny olona teo amin'ny 13 mai tamin'izany fotoana mbola tsy mendrika ny amin'izany ve ny situation amin'izao izay andeha ataoko hoe ratsy raha mihoatra ny tamin'izany valim-potoana 2024 zao ka mahatonga n'Andriamatoa préfet mbola hoe raha ohatra hoe tao Antananarivo nresantsika mandefa an'ireo manao ny iny moa zany hoe fiantsonan'ireo mpitandro filaminana fanomezana baika mpitandro filaminana anakana hatrany ny fanehoan-kevitra zany raha eto Antananarivo renivohitra ny resantsika fa mbola tsy tonga tamin'izay hoe réquisition anti-pillage fotsiny raisana dia zay manakorotana no andraisana fepetra fa aveloan'ny olona aneho hevitra malalaka araka ny voafaritra sy voasoratra ao anaty lalàna vela fa vaovao mafana ihany koa Andriamatoa Rabenylalana Jocelyn ny korotana izay nitranga tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny alahady lasa teo tsika tsy andeha hiditra lalina be ny amin'ny hoe iza ny marina iza ny diso fa tsy maintsy resantsika ihany koa nefa zany satria vaovao mafana ho eo karazana hoe hitarafana ihany ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny zavatra tahaka ireny araka ny fantatra mantsy dia hoe fifidianana ihany koa no fototry ny olana ka natonga n'ilay disadisa tonga hatramin'ny ireny fikasihan-tanana sy fifamonoana eo amin'ny sampino ireny ahoana ny mety jerinao ny fahitanao an'ity raharaha Jesosy Mamonjy ity so raha betsaka madame Clémence nametaka izay fanontaniana izay mariako aloha fa nisy havany tena mivavaka amin'ny Jesosy Mamonjy ny Jesosy Mamonjy io zany fotoana zany nisy ihany ny olana fa tsy tonga ohatran'io avy be io fa ny tena olana amin'io zany zay zavatra efa nytenentsika teto tamin'ny fandana teto hoe zay zavatra tia amin'ny fanjakana idiran'ny fanjakana eto Madagasikara dia zava-doza tena zava-doza ame ohatra anareo alohan'ny tonga avatsika amin'ity Jesosy Mamonjy ity io Baria io nandeha amin'ny Baria nandeha voany diran'ny mpitondra ny Baria resy koatra ny jirama ny ary Madagasikara moa izy amin'izao idira raha vao miditra zany mitondra mpanjakana tiako tenena fiangonana Jesosy Mamonjy io manana toerana io ao anatin'ny fiangonana amin'ny fo io dia inga many ataontsika hoe voalohany tsy haiko na voalohany na faharoa zany hoe manana olona io fa ny tena zava-doza dia vao nisy olona mikajikajy tao anatin'izy potika le fiangonana tsy vitan'le fiangonana potika fotsiny fa mifamono mpino satria nisy naprisika tato nisy nihiditra tato atsika tsy hiditra le hoe lavy io napetraka io so tsy lany fa raha ny akamaroan'olona tsy makasitraka le mpivavaka tsika tsy tsara toerana androany hoe iza no tokony atao fa tokony tena manina tokony olona olona ao ihany tokony fidin'olona hipetraka eo zay ny zavatra lozika fa ny tena manina misy kajikajy arabola avy ao misy kajikajy mahita tombotsovy ao misy miteny hoe mikajikajy fa hivatra ny Jesosy Mamonjy misy lasaka mandeha zany tsika fa tsika moa tsy manana preuve dia tsy afaka ny anamarina zay tiako teny eny fiangonana an'Andriamanitra io fa betsaka loatra le olona mahasamby zao fotoana zao am'le fitiavatena fitiavam-bolo tsy amidy ny fana zay za tena mampirisika antsika tanora manao politika mihitsy na tian'ny fanoerana aza mba varotra fana zany amin'ny fiainana za tsy mba anisany za tena hijoroako amin'ny GNRMDM za tena eniko raha tolona natao ary mandra-piavin'ny tompo za tena hanao politika foana atsika koa tsy voatery hanohatra foana fa ho avy ny fotoana atsika indray nitondra eo fa ny fanahy tsy amidy
ny olana mandalo amin'ny fiainana androany anao mety miakatra rapitra anao mety midina fa mifanahy tsy amidy rehefa manoatra ianao de manoera tsara fa tsy hoe manoatra amin'ny sabaky ianao ny tiako tenena amin'ny io jesosy mamonjy io hoe allo re tompoko azaky tianareo fanjakana io misy rafitra amin'ny fiangonana allo izy ny fidy azy ao raha mbola lany ary olanga io tsy maninona fa zareo ao mifidy fa aza hidirana la izy fa zava-doza mifidina amin'ny fanjakana mihitsy nampirehatra an'io afo atramina préfiera voatoninao ny anarana fa tsika moa tsy mahita le zavatra misy fa le zavatra hita famonoana aiza ve ka ny ampiangonana ave tao anatin'ny roa ambe taiza ianao mbola nitsy zany hoe sabatra be ny tiako bay mampalahelo zavatra misy aloha tena zava-doza anaty fiangonana koa ve lasa anaovana politika tsy mihety zany andaotsika hiverina am'le tokony verina hoe alo resaka politika de ataotsika mpanao politika fa alo kosa ny raha ampiangonana alo na pasteur sy mpinao zany alo zareo ny fidy mifantany hoe tia mety aminay ato de alo ino ao satria ianao ny ao tsy hoe tsy ho ministra foana ianao tsy ho député foana tsy ho préfet foana ianao ianao mandalo ny ao fa alo le olona ny ametraka ny tena mety aminy alo rehefa rahan'Andriamanitra de an'Andriamanitra zay fa aza hidirana zany fa mipotika le izy fa ekotra isy fetraikany aminao mety tsingam-bolo mandavitry ny vosony fa atandremo politika ny afaka zerenao tsika ny afaka domin'ny olona tsika afaka tazon'ny olona amina mpitandro filamena fa fivavahana zava-dozy io tsy voasakana olona rehefa tena zay ny tena mpitandremana ny eto ambony tany finoana na vitsy ary olona tsy azosakanana io fa zava-dozy io zay ny teneko ny mpitondra hoe makalesina fa tandremo fa zavatra kely mampidy doza singam-bolo mandavitry ny vosony vositra ka mitandrema tompoko io moa zany raha mamaky ny baiboly sika de tena misy milaza mazava mihitsy hoe avy ny fotoana kika hiakatra ny amin'ny altara ny fandravana ny fahavetavetana tena hoe lay anarana makristianina mihitsy no afa-baraka am'izao fotoana zao raha reny zavatra nitranga ireny ary de everiko fandraikitry ny kristianina ny mitondram-bavaka mba hisiany fitoniana sy filaminana eo amin'ity raha Jesosy mamonjy ity avalontsika kely iny fandaontsika resaka vaovao mafana ihany farany teo ihany koa Jocelyn Rabe ny lalana nalaza be le vaovao mikasika an'le hoe notolorana mari-pakasitrahana champion de l'industrialisation ny filoham-pirenena malagasy ampifandraisiko amin'ilay fanehoan-kevitra nataony koa hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fehiny zany milamina tsara ny zavatra rehetra raha any amin'ny maso ijeren'ny mpitondra azy no hitazamantsika azy fa te hanontany ianao hoe tsika zao ilay maso tena mahita mijery tsara ny zava-misy iainan'ny olona tena zany tokoa ve ny zava-misy fa te hanontany ianao any tokantrano koa hoe firy société hitanao miorina eto Madagasikara aloha ina anankiray any hitako aloha de le nanao an'le ino ty le fanafody ino hitako fary malagasy zay aloha no hitako fa le izy ohatrany hoe be dia be fa zao koa ny zavatra hitako le olana amen'le certificat le mari-pakasitrahana ve efa mba teto Madagasikara ve zay no fantany apetrako tena mahita le réalité eto ve aloha le mahita zavatra misy eto fa ny problème ka zareo koa matanjaka be ny amin'ny werawerana Facebook de mety tsy haiko zay laingalainy am'le code fax sy ny code fax ny any to tsy fantatra ato eny fa io moa zany efa hoe zay koa tsy ny ty fitondranty kosa hoe mahay ty raha miresaka serasera kosa miresaka anabakabaka mahay ty olon'ity fa rehefa mipetraka amin'ny tongotra ny tanany tongotrao rehefa mitehana ny tany ny tongotrao de mena amin'ny zava-misy eto anao de mety hosotomin'le olona ndray rehefa zay ny zavatra misy eto aloha tsy haiko fa za tsy resy lahatra an'le hoe jeraha malala eko misy société miorina ve de toko mba memena zany tsy anasy eto mety mivany crise mety mba fa nilo teny misan'antrandro medobo azao ny zavatra mahagaga tokony mba jerevana ihany koa hoe alainao any ambanivohitra zay zany zavatra hitako mahakamarony hoe misy olona any ambanivohitra any alainao alaina malagasy ihany koa ny akamarony io de karamainao efatralina le olona zany anatin'ny ray volana le navoaka ny fanjakana moa tamin'izany hoe tokony akatra farafakely tokony hoe akatra 1 million 250 fa le malagasy mihitsy ary lasa satria fa hoe zay le teny koa le crise loatra de matetika zany 200 000 francs ny angalan'le malagasy tsy ambanivohitra tsy amin'ny faritry tasotana de efa be dibe ny olona eto makady 250 000 francs de hoe zay zany le zavatra misy eto tsisy famorona anasy zany eto fa zany tsy mahita fa za iny ihany hitako fa raha misy kosa efa mba ny asy satria anao ny mandeha mampatonga ny io fivarotana be dehibe isaka io ane sy nofantrany eto Madagasikara rehefa mivarotra mibetsaka me mahanitra zay le firenena aiza ny tany tsy misy varotra efa fanakalosana eny zao madame Clémence na tety ato mivarotra anana de ry mivarotra sonjo de fanakalo satria tsisika satria aloha mba mahazo an'le 3 arivo isan'andro anao na le 4 arivo isan'andro hoan'le hoanao toko zay le mangalatra koa anao tonga de maty ty firin'olo tsisy ninana tonga de ary io mila mitandrona koa eto fa eto zany aloha am'le hoe société ny certificat même président
tsy de resy lahatra aloha fa mety hoe andro zareo le de zareo moa samy mahay mandresy lahatra samy zareo fa hoantsika aloha tsy mahita an'izay eto raha société tokony hisokatra tsy avilan'ny zareo ko tena tsy mahita tao anatin'ny 220 tanaoa zany ya ho resantsika manaraka kosa indray a ny resaka olana amin'ity resaka fanoloana sy fokotany ity marina fa io ianao ny aneo hevitra rehefa aveo a za manokana zao mahita hoe mety misy kajikajy veo ambadiky le izy mato sady aksesisesy be a tampotampoka be a tsy tenerana amin'ireo vahoaka fa dia ny hita aloha zany hatreto de miteraka resa be itsy resaka fanoloana sy fokotany antery izay miseho ety seroa ity a io zao hitantsika amin'ny sary io ny olana eny amin'ny fokotany manakambahiny a te hanontany hevitra ao a mikasika an'izay hoe midika inona ho anao ity fanoloana sy fokotany a sady misesisesy no antery ity mazava be zany efa manakaiky le eritreretinareo 2023 efa manakaikaiky de efa manao le kajikajy politika zany mba ahafahana nga hoe mbola hiverina indray am'le nofinofy am'le eritseritra zany hoe mbola te hiverina eo fitondram-panjakana fa amiko a io se fokotany io tsika zany tam'izay manamaivana an'io fa se fokotany io a tena io ilainy raha te handama fiarahamonina tsika ny se fokotany mbola midikidina kely any ao amin'ny vomera ao raha tia plan fandriam-pahalema tsika na tia plan fiarahamonina tsika na tia anao zavatra iny zany andiazakazaka ny fandrosoana reo ny tokony jerevana mameloha fa matetika eto a jerevana ny koleranao menamena ianao sao iny ianao ka rehefa tsy mitovy hevitra de fa gona mahay ary zay ny zavatra misy eto ary eo a ny tena teneniko hoe le fiarahamonina ho tsy haiko fa za fa ny tena moa somary efa mba nahazoazo kely na de mbola tanora efa mba nahazonazo taona kely any fa tao anatin'ny fiarahamonina hatram'izay teto Madagasikara tena tam'ity régime tam'ity fitondrany Rajoelina ity tena président Rajoelina ity tena nanaly fotoatsarotra mihitsy satria nahoana lasa mifandrafo ny atsimo sy avaratra am'izao tsika am'teny zao tam'le fizarana tsy voahevitra kely tam'ty tosika famengely sy ny anty satria betsaka le malahelo satria le tokony azo tsy mahazo le mahazo tsy mahazo a de le vomera sy le président fokotany victime mialatsiny fa ny président iny akasina tsy jesosy ka anao mofodino sy azan-drandroko zaraina amin'olona manalina fa zay misy eo no zarainy de zay tsy mahazo victime le président fokotany ny akamaroan'ireo président fokotany reo victime amin'ny zavatra ataon'le mpitondra va ty ambony satria zavatra tsy voahevitra no menan'le eny fokotany tsisy président fokotany Andriamanitra zany ka anao miracle ny eny eo voava daholo ny problemenareo am'resaka atsika tisy iny ty le carnet fokotany le nazarainy président hoe nampananteny fanjakana ty hoe atao piso ny ina tsy haiko le carnet vaovao iny be de bien tsy nahazo carnet iny amin'ny faritry ny akasina iny misy carnet ndray fa tsy mitovy le anarana de mijanona fokotany le carnet de ho an'izay tsy mahazo carnet de tsy nahazo an'le tosika fameny zao tesao tsy nahazo an'le vatsy iny satria hoe le carnet taloha tsy mihazo ohatra zany de efa manomboka lomoloma de le vomera sy le président fokotany victime am'le fitondram-panjakana dikan'izay zany hoe tena normal le se fokotany na mahay asimba satria le zavatra avaty ambony sy le baiko avaty ambony mihitsy mana ratsy le ka noho zany za manao antsoavo amintsika hoe eny ambany tanàna eny eny ambony tanàna eny eo raha misy zavatra tokony vana de vao fa ndraindray se fokotanao io a voabaiko ny avany ambony lasa mitera za zany tsy te hiresaka tso satria za mahita le zavatra miaina satria tena koa mialatsiny tena mbola vomera aiko tsara le zavatra misy eny anivomera ary manaovako antsoavo koa moa miresaka fokotany eny akasina eny le eny akasina iny zao tsika zao mbola mahitamby zao efa tsisy tetezakazo tsony eny aminay iny ka man tena mbola tanàna mbola somary taraiky rela ny fampandrosoana fa ny lalana andehanany tsisy an'le beton ohatra ny sasany nefa nina efa lalaka tetezakazo de potika daholo le lalana nefa zao tsika zao anaty mbola mahitany tokony mba asina lalakazo na mba ambanina beton kely lalana ny akasina iny zany amin'ny secteur 2 secteur 1 secteur 3 potika daholo za te mba nisina lalantanana de mba niantsa olona avany avelany de mba vitako ny anankiray fa zao zany mba miantso anareo tompona ndraiky tsy anaty tsy atao fitondram-panjakana raha hoe manana fikambana tongava eny amin'ny président anay de amboary le mianoantso ao zany fa tena mampalahelo satria le lalana ny amprise zay koa eo aminay misy le tetezana pont double io le tetezana pont double io tena le tetezana sy le tany ao fa mitonotro zao raha voavy indray mandeha le orina tonga de any antran'olona daholo le rano zany de nefa iny lakandrano canal C3 iny tena iny zany manary iny efa tsy hentsina am'izao fotoana zao de hoe manina rangaty efa tsy andehanan'ny rano ihany le lalana manina raha totory ary
fa mody avelana totsitra angamba saikina business ko mpanjakana koa ve le izy hoe rehefa tratrany rano le tokantrano le olona de mety mahazo miantso famatsim-bola indray de azo vola angamba mety sao de makajikajy raha trotr' zany ala izy mba jereo le fiainan'olona mba andavanandro antsoavy nataonao de amin'ny sefokotaninareo de engany sefokotaninareo koa tsy hosolon'ny olona fa sao efa lamaody zany ty fandrona za zany mihevitry tena hevitry mahitsy be ty za tsy manana problema ny sefokotany ary tsy hoe miara-miasa amina akaiky amina mahita tombontso aminy za tsy manao an'izay na mahitsy be na ho amin'ny fanako tsy amidy fa na kosa tinika mba manao ihany le olona fa le fokotany koa fa ingeda koa zany le toerana akasina zany draindray maka résidence fa ho telopolo betsaka zany le de ndraindray koa nefa tsy vitan'ntsolo le makarisy betsaka loatra le zavatra teniko de le président fokotany koa mba mahavita an'le adidiny any fa raha miala eo ary zao tsy haiko angazy andolona fa ny aloha ny président fokotany akasina mety amiko satria mba maintsinjo ny fiarahamonina mba olo fiarahamonina eka le izy rehefa hosolony le sefokotany tsy mijery an'izay izy fa araka le terenao teo le kajikajy ny mandeha aloha hoe anahoana fa mila olona tsika alohan'izao hetrehana fifidianan'izao na zanaty zany tsara fanamariana resahana ihany koa mikasika an'izay le resaka hoe ho an'ny teny manakambahiny manokana zao de nanao fanangonatsony mihitsy ny vahoaka mikasika an'ity resaka hoe tsy fanekena ny fanesorana ny sefokotany ity nanao hetsika ihany koa fa raha ny vaovao vao nampitainy izy ireo tamin'ny tenanay moa zany talohana ny manana an'ity fandarana ity de hoe misy ny raha matahora misy ny hoe pression samy hafa izay miatra amin'ireo vahoaka izay mba miaro ny aradrariny de am'izany aradrariny zany moa zany de tsy misy ao anatin'izay fijoroana fahitako izy madame Clémence raha atao fifidianana de tsisy olo ny fitondrana eto tsisy olo tsisy président fokotany mapara eto Antananarivo ngamany mety zay ny kajikajy ny anaovany any tsy anekena le hoe mety fifidianana hoe ndao ifidy tsy anoana zany satria izy ary ny olona andehanao hiditra mapara am'izao situation zao am'izao rivotra afafantatra tsy fahombiazana be zao de mbola andeha kalo candidat mapara ve anao ary na TGV mialatsiny aman'olona tsisy olona andeha amony tena andeha hiditra ao zany hoe enao na mahadio takinina renao mitsofoka ao voaka enao maloto aleo miaro tena mihaino an'izany de mahatsiaro le faneho-kevitra nataony Randriama Amizafigniasy na igona ozy izy tsika zao mantsy nylazainy tamin'izay na hosolonareo TGV daholo aza ny sefopokotany rehetrarehetra ny député rehetrarehetra ny be ny tanàna eraky Madagasikara araky faneho-kevitra hitantsika aseho io de zao hoe nantalesy ny chef de service rehetra toy ny tranga efa nisy tamin'ny 97 hatramin'ny 2001 hoy izy rehefa ny olona ny leo anareo de vita foana nareo ary tena misy fahamarinana zany zavatra any ny nampitainy mpanao gazety namana moa teo anatin'ny fotoana izay anaovana fandinana an'izao fandaran'izao de hoe mivory eo koa ny vahoaka zany ny manakambahiny amin'izao fotoana izao miatrika an'ilay passation ilay fifamindrana de allo iarahantsika mahita eo ny toy ny tantara fa io na tiana na tsy tiana tsy mitovy ny olona nofidiana sy ny olona apetraka fotsiny na de ny crédibilité fotsiny aza de efa misy ingeza be ao ambadik'izay mampieritreritra sy mampisaina ny fanoloana antery andreo sefopokotany maromaro tato ato zay de iombonako mihitsy ny resaka Clémence Ranirina hoe engane ka tsy ho anisany hosolona ny anareo santra izany resaka izany amaraparana ny resadresaka tsika Andriamatoa Raben'ny Lalina Jocelyn malaza be aloha ty resaka gasoil ilarina be ty nitaraina zao faranteur Fanira Zavy avy any Mahajanga be dia be ny station tsy nisy gasoil na manary finina koa nampafantatra an'izay tany anatin'ny tabajotra tserasera maheno koa zao faranteur hatrany Tomasina rehetrarehetra iny misy olana be dia be atsira be zany moa zany dia neniko tamin'ny vaovao androany ihany koa ny vaovao mikasika an'izay hoe tena olana be le gasoil ary na misy aza dia eo le fanararaotana hoe tsika samitsika ihany mifanararaotra lafo be no marotan'ny olona ahoana ny fahitanao an'ity resaka olana amin'ny crise ny gasoil ty satria ozy izao folo hoe tsisy crise eto fa misy crise ny gasoil voalohany alohan'ny amaliko ny tenao madame Clémence de tena variana koa tsika le malagasy mijery film satria zavatra misy zany de misy voaingy kely tsika 4 jours 5 jours efa tonga ato tamatavy ny sambo efa andeha ny fizarana risy de enao zany raha vao eto Madagasikara mangataka antsika voaka malagasy aza variana amin'ny serasera fa ny zavatra eny ambany iny ihany na hitantsika eny amin'ny station ihany mamisy vela izy sao tsy misy fa ny oera be de raha vao manaraka an'izay enao very de inona raha ny zavatra misy ao de zao ny zavatra teneniko io le fetraka an'le tsy fangararana le fahamarina zany tsy misy ao de ozy adiny kitoetsy makanga ambany ao anatiny ao matoy zavatra io tsy mivoaka tsy normal satria le fanjakana mety tsy mihitsy olo le mpandrarà de mifamolako ao anatiny ao
de le vahoaka no tratra ny victime anatin'le izy mivadiny miady sana ny voatorotoro tsika ankizy io ny olana mandrapaoviny zay zavatra iny ainatsika foana ary io tsy hoe voandroany zavatra io nitsanga fa mety efa elaela tao de efa tsy mifakazo trony mety koa hoe ty gazoaly ty hoe ampri fa tsy fantatro zany zavatra mifamolako ao de vola mety mbola miandro tsy fantatro zany zay ao anatiny efa zao zavatra ny ninay nafatarana ny azy de niny voany rehefa fantatra hoe mipoma maneo de misy voa mipoma eo ninay zany tsy rarany zay zavatra mitsanga ao fa avoay le gazoala de mio gazoala mora ny vahoaka mio gazoala vahoaka fa le izy lasa cinéma le izy de lasa mody nisy taona tsara firenena zay tsy tiniko anareo efa mirehatra be le afo ao anatin'le politika zany de mody nampiakary ny force iny aingana le gazoala de niampitsindray filoham-pirenena amiteny hoe miampidiko de maty le afon'le azony ohatr' zany zavatra misy eto hoe efa betsaka loatra zany le fantrana sy le zavatra fahasaranana le be deabe am'le resaka volamena ny takomanity resaka zavatra mitsanga tatry amin'ny von'olona le mitsanga de misy zavatra tsy maintsy apotra indray mba hafahana manao diviation na resaka politika de mety raha pitsy mety tonga indray gazoaly io de ampri any tsy fantatra ohatry zany zay manina fa le teny koe le fahamarinana mihitsy no tsy misy amaranako azy de zao hoe mbola vetsika eto foana ty ny fahamarinana any no manandratra ao ary ny tena iombany tena moa ny tena ataony androm-piainany tena de namily io ny vitesy matanjaka indrindra anatina tomobile de atoroko anareo mety hoe tsika mikirakira tomobile misy manontany sasany première deuxième troisième fa ny vitesy matanjaka indrindra anatin'ny tomobile tompoko de marche arrière ianao rehefa tena tsy afaka io tomobile camion io de atao marche arrière fa afaka io ny fiamborana koa amina zavatra tsy mety de mahasoa amin'ny fiarahamonina mahasoa ny tokantranonao rehefa mpivady miady de mifandefitra de mety io fa rehefa hitanao tsy mety de mbola forcenao akoho kely ary tabo milany ohatra zany zavatra misy madame Clémence rehefa tsy mety ny décision oetiny mitondranao le firenena membory ianao mba meno koa ny adny olona fifanandrana aminao na politika na amin'ina na amin'ina fa fizirizirinao ianao efa tsy tafiditra tsony efa tsy zakanao tsy le izy mbola forcenao any maty anao ny afarany fa fiamborana ny fiamborana zany tsy fahafambaraka zany fa fanetretena zany ary raha ianao ny tena be fanetretena sandratra ho azy ianao ohatra zao ataontsika mandeha mitramakaty zao mangasitraka ny amin'ny resadresaka Jocelyn Rabenlanina zay avy eo amin'ny GNRMDM moa anaiky ny vahiny tato anaty fandarana inoko fa be deabe ny zavatra azo niraisina fa mbola manana vahiny raisina faharoa tsika rehefa avy eo de ino no anakatonantsika ny ty tapany voalohany tamin'ny fandarana ity mihoatra ny tokony ho izy ny enta mavesatra mianjady amin'ny mpitondra taxi eto andrenivohitra manoloan'ireo olana maro lafo mianjady aminy ho inambaran'izy ireo androany mafy ny asa manampitrotraka izany ny fanaovana tsinitsinina sy ny tsindry samy hafa ho izy ireo izay tena anapotika ny asa fivelomana tsy pahin'izy ireo maridrano ny anomezana vahana ny mpitondra taxi moto izay efa notsipahany mpanolotsany tanàna kanefa sisihana diniana indray tsy akena velivelany koa ny fisian'ny VTC izay manome vahana ny mpanambola antso avy no atao ka raha mini miziriziry manampitsofina manoloana izao antso izao ny fiadidinany tanàna dia tompona antoka feno amin'izay zavatra mety iseho ny lazany anao etsika amin'ny mafimafy ireo mpitondra taxi raha tsy mivaly araka ny tokony ho izy ny fangatahana tsy manaiky naoviana vato ny ana aminay ny visin'ny taxi moto satria mamono mivady amanjanakay sy ny fianakavianay tsy manara-dalàna ko raha ohatra ka mbola misisika ny commune Antananarivo renivohitra ampisisika ny taxi moto dia mba handray fepetra enjana izay eritreretanay ho atao izahay faharoa manarakaraka an'izany misy an'ilay hoe VTC izay société manokana ho any amin'ny mpanambola izahay tompoko dia tsy resy lahatra amin'izany ary tsy hiditra amin'izany mihitsy satria fangorona karena ho an'ny sasany io fa tsy fijerena ho anay majinika izay efa nilomano tao anatin'ny asana taxi nandritra ny amam-polo taonany eno ny ranomasonay eno ny talao anay fa olona manara-dalàna izay ary nanara-dalàna hatramin'izay ary mbola anara-dalàna fa aza anaovanatson-izay ny fivelomanay raha sanatria ka tsy ekena ny fangatahanay dia hanao hetsika izahay ary tsy tahaka ny hetsika rehetrarehetra hatramin'izay fa ho mafimafy kokoa noho ny taloha satria ny hery dia samy manana ny azy ary ny fanahy samy manana ny mpomba azy koa matoky izahay fa eno ny fangatahanay ianareo raha tsy iaino ianareo dia asakasakareo fa ho avy izahay amin'ny angady sy ny arona hiady ho an'ny mpiarabelona aminay maro ny lokaloka sy ny fampanantenana nataony ambeny tanàna ho an'ny mpitondra taxi
5 tola sankovavany fotsiny zany fa tsy misy fanatanterahana mitaky ny anafangianana ny amoana ny lisansa ny taksi izy ireo maro no tsy miasa tapaka karama noho ny mbola tsy fisitrahany zany izy ireo izay mbola misy mandodina ny 10,3 no tsy nisitraka izany olana goavana milavana ihany koa ny resaka fiantsonany fiara ho izy ireo no antitra tery ny mpitondra teniny FTR fa tsy azo ekena ny fisiny ny taksi moto sy ny fizirizirina amerina andinika ny mahakasika izany tsy aivina mpanolo-tsainy tanàna 720 amin'ny 710 efa tsy nandany ny taksi moto izao indray misy mpanolo-tsaina mitady amerina io tolo-dalàna io avoay tsisy atakandro ny lisansa biometrika an'olona tsirairay avy satria matsaro mijaly izy ireo tsorona amintsika zany fa maro izy ireo mbola anisany anana amin'ny banky vola ao ny sasany mbola nanao trety ao ny sasany mba te hindrana vola nefa tsy afaka ny manao an'izany izy noho n'inona satria voatazona ao amin'ny komina ny lisansa tikekely iny tsy afaka manan-kery zany entina anaovana an'izay zavatra zay ka miteny zany reo namanareo zay mitondrako teny eto hoe avoay ny lisansa avoay ny parkinana taksi fa tsy tokony ho ela akory nanaovana an'izay parking zay satria ny zavatra hita dia zao ny parking fiinona fa zao ny parking CMGT zay mamaripatra no omena lalana zany dia sisa eo angambany zay vao mety omena ny taksi ka zay zavatra zay zany no angatahanyireo mambra aminay zay tondrako teny eto hoe avay tsisy atakandro koa ny taratasina parking na taksi momba n'le resaka hoe le tour-dalàna hoe aroso eo amin'ny lahadinika afaka tapabolana ozy monsieur le maire ny momba ny afaka tapabolana dia ho aroso eo ny lahadinika momba ny taksi moto teniny zany dia ampitaiko aminareo mpanao gazety dia io moa araky ny tenyle namana hoe ho hitantsika eo izy raha voniny satria aminay aloha ny lalàna rehefa tsy lany indre mandeha dia tsy tokony ho asisisisika ny vohitra ihany koa nandritra ety fivoriam-be no tanterahany fikambanany taksi miasa eto andrenivohitra ety androany fa mbola mijanona ho filopitarika sy mpitantana ny fikambanany FTR Ramatoa Clémence Rarinirina araky ny fanadihadinana rahantsika teo iny dia ino raha teo no mampiditra antsika koa amin'ny tapany faharoa sady farany amin'ny fandarana amin'ity alina ity raisitsika araka izany ry zareo mpitatitra eo anivon'ny taxi ville satria hatreto aloha dia tsy mbola mety voavaha mihitsy ny olana izay sedrain'izy ireo vahintsika ao anatin'izany izy amin'ny rahalareto etsy andaniny Andriamatoa Alain Andriamanarivo miara-panao tonga sao tao anaty fandarana indray dia misorapitsaka nameny nandraina indray zany ato amin'ny plateau ny saila so ato amin'ny MBS miaraba ny Ramatoa Lili Rafarala dia miaraba ihany koa ny teknisianina dia miaraba ho antsika mpijery rehetrarehetra ny trano dia misy trindrikely fotriny resahako antsika hoe ho an'izay mahita an'izao fandarana zao hoe io indray ry zalahy ato amin'ny MBS ny soranay voalohany indrindra aloha zany ato amin'ny MBS aloha zany mba tsany mba tsy manam-bola le taksi ny tena mariny tsy hoe mpanao politika akory le taksi fa tsy manam-bola fa izay vonina ny andray raha ohatra ka misy koa zany ny plateau maro samihafa zany ka vonina andraynay dia voniny zay satria mahatsapa zay ary mahatsaro mangiry sy marary rehefa tena hialatra aminy ena mihitsy amin'ny zavatra amin'ny asa ataonay izay voahelingelina dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka vahintsika faharoa mibalika tsara andre mahefa miankasitraka anao miarabanao tonga sao tao anaty fandarana indray ia dia miaraba ny Lili Rafarala miaraba ny teknisianina miarabantsika rehetra ny atokantrano any mbola faly indray izahay mitrano any aminareo amin'izao ora sy fotoana izao ahafahana indray mba ampafantatra anareo ny tena olana minjady aminay amin'ny asanay mankasitraka indrindra tompoko ia hiditra avy hatrany ao anatin'ny fanontaniantsika resy mirahalahy ny fotoana efa mandeha nefa be dia be ny zavatra aty efa mpizarana ampijery dia fanontaniana voalohany avy hatrany hoe isany tsy pahinareo marin-drano ny fiverenana ny resaka taxi moto izay kasaina moa zany hoe hodinianay eo anivon'ny mpanolo-tsaina indray araky ny fitakiandreo mpanolo-tsaina vitsy anisy eo anivon'ny komba marina arariny zany ho anay raha mandany zany zay satria dia mpanolo-tsaina 720 amin'ny 450 ange izay tamin'ny volana aogositra tamin'ny taondasa no nitsipaka ny fanomezan-dalana ho an'ny taxi moto hiasa eto Antananarivo renivohitra no ny antony maro samy hafa eo ny hoe tsy mahasomponina sy ny tanàna zany fanabaka-hevitra zany zao indray dia misy resabe miverina mahakasika an'izy ity ny zoma teo ianareo nanao an'iny fivoriam-be iny mitsipaka hatrany zay resaka taxi moto zay dia te antany hoe hatraiza ny fahavinonanareo itsipaka an'izany fanapaka-hevitra kasainy eo anivon'ny tanàna ho atao zany ny voalohany indrindra aloha dia tsika moa zany hoe tany tan-dalàna araky ny tenin'ny Andriamatoa Filoandro Rajoelina dia tsisy olona ambony lalàna angambany
fa ombany lalàna daholo zany ny olona rehetrarehetra entiko amin'ny atrehan'ny lalàna izy efa tamin'ny androny Andriamatoa tompoko lagiolira zanamaso efa nipetraka atao zany hoe ny 2 roues de tsy azo atao fitateram-bahoaka fa tsy maintsy ny misy carrosserie ihany zany no afaka matao mitatitra bahoaka zay aloha ny voalohany ny faharoa manaraka zany mamerina fisaorana ihany ataoko hoe fanontelo ary mino fa mety eniny Andriamatoa be ny tanàna zao zavatra zao satria nisy zavatra ohatrany nampimeso ohatrany hoe tsy naheno tsara ve sady tsy manara-bavao fa izay zao de anisan'ny sotra voalohany indrindra vao hoe nitsipahany ny filakevitry ny tanàna Antananarivo 720 amin'ny 450 ny tsy fanekena zany ny taxi moto de mbola mamerina fisaorana anareo zay ary mba te antany ihany koa satria ianao koa madame Lily ao anatin'ny mpanolontsaina hoe ny lalàna ve rehefa hoe tsy lany de sihana mbola tsy maintsy hoe averina foana satria raha ohatra hoe zay zavatra zay zany ny zava-misy de tokony koa zany mahitsitsika angamba fa be de be nisany tsy makasitra an'io CMGT io zany fa maninona koa moa zany raha maverina hodiniana indray mandeha zany ampidirina ao anatin'ny tolo-dalàna zay ho avy zany zay zavatra zay ka aminay zany tany-tandalanty rehefa tabaka tokony efa hoe tsy lany de tokony ho enjehana araka ny lalàna faharoa manaraka an'izany eo amin'ny resaka sécurité raha antsika mahita ny accident maro miseho zany eto tanàna Antananarivo fa avy amin'ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ny 2 roues daholo zany rehetrarehetra zany ve mbola hosihana aporisihana isiny ny idiran'ny fitaterana eto marina fa hoe filain'ny vahoaka izy fa tsy adalan'ny olona teo aloha akory no nandasy ny tsipaka an'io zavatra io zany satria fa mitsinjo izy hoe manahoana ny fiafaran'io zavatra io manaraka zany fanotelony eo amin'ny resaka tontolo iainana misy ny humaniste écologique écologiste zany zay anisany tena miaro ny fisian'ny tontolo iainana hoe mandoto tanàna de ngamitsika mahita amin'ny internet reny fa ny moto 2 roues tena anisany zany manimba ny tontolo iainana indrindra de zay asa hoe manontany tena hoe nareo mialo ny tontolo iainana indray ve mampirisika an'le olona hiditra ao anatin'le fitaterana 2 roues so mba misy zavatra hafahafa ambadika eo so de misy lavatananao sa hoe manahoana sa nareo koa anitsany ao anatin'ny hoe misehatra ao anatin'io zavatra io zany zavatra zany zavatra mampiatratra satria enao zany enao tokony hiaro ny tontolo iainana indray enao ndreny manaiky an'le izy hoe mety aminay ampidirina ao anatin'ny fitaterana ny 2 roues ny resaka assurance moa efa niresahako anareo teo hoe ny assurance ao anatin'ny taratasina moto de hoe tsy afaka atao fitaovam-pitaterana ny moto hoe karamana zany ny assurance zany de miala voalohany indrindra zany ho atsika zany ho an'ny sarababe bahoaka zay mahita an'izao fandarana zao hoe nareo zay mitaingina andreny amin'ny taxi moto reny inge tsy etohan'ny assurance noviana nareo satria asaivo savaina aloha de jerevana ny assurance fa tsy etohana tsy azo karamana ny 2 roues zay ny soratra ao anatin'ny assurance ny fitoriana moa zany efa betsaka amin'ny fitoriana nataony ary efa teo hoe efa tena valalany zay taxi ny tena mariny ary efa tena atao hoe zay tokoa ve natao hoe tany-tandalàna hoe rehefa izy aloha no mitoro izy mitondra de efa zay aloha ny zavatra misy de tsy maintsy ekena na zavatra tsy mety ary le zavatra satria efa nitory zay aloha voalohany indrindra teo anivon'ny commune satria ray aman-dreny mpianay zany nanao sony maromaro zay fitoriana zany momba ny taxi moto sy momba ny rockland ny taxi ny express ny taxi tsy ara-dalàna natao daholo zany rehetrarehetra zany tao nefa ohatra mivery momoka zany izy teo anatrehany anivon'ny commune nametraka fitoriana indray zay teo amin'ny commissaire central ary ny commissaire central zany ny teny fa hoe tsy afaky ny andro aity zay fa hoe tao anatrehan'ny fitsarana mihitsy zay fitorianareo zay mba ahafahantsika zany manao zay de misy taratasy midina avany zay vao afaka ny mandray andraikitra na ohatran'izany rehefa tonga tao amin'ny fitsarana hitatsika moa ny amin'ny fitsarana zany tenako zao mihitsy nanaritra an'le fitoriana zany tao amin'ny fitsarana efa indro nivezivezy tao ako milahatra amin'ny firomaraina misy voafetra zany nisy ao na de ny fitoriana zany tao taratasy miverina fotsiny avany efa nijanona tany efa herinandro mahery hoe janona fa hoe ahoana ndana makany amin'ny commune miverina any amin'ny commune fa ny commune no ray aman-dreny mpianareo misy tompona andraikitra ao afaka manay zany de hitanareo am'izay zany izy zay zany tena lasa ohatrany avezivezy zany ny commune efa mandahanay ny commissaire central nametrahany fitoriana miteny ndana makany amin'ny misy zavatra mifamafao be zany amin'ny zavatra io ka zay zavatra zay zany tsy mety zany ary tsy ekenena oviana mihitsy ny fisinyny 2 roues zany hiasa amin'ny fitaterana Antananarivo natsangana ny CST hoe anangana sina brigade mobile tenako zao tena ny amralaza eo anatin'izany eto hoe CST zany inona zava-misy tsy nenjehana ny taxi moto vao mainga indray ary ny amotika anao indray nataon'ny amin'ny commune natsangana indray le VCT VTC indray natsangana indray le VTC orinasa
orinasan'izy orinasa io zay manao misehitry ny taxi am'izay ny tena zavatra mampagaka an'lizy de zao le tobilan'le orinasa diesel fanarahana nefa ao anatin'ny CST de misy hoe ninninona zany ka misehatra momba ny taxi de tsy maintsy tokony ampiatso anay ny eo amin'ny tanànantananarivo zany mifandinika aloha fampiresaka ity VTC ty nge de fifaninanany concurrence io nefa tsy nampahalalana zany zay zavatra nefa no tenenina ny monsieur le maire diesel angely izy nefa zay taxi zany essence zay nisy moa ny fionanay zany tamin'ny talata heromaly zany tao amin'ny tanànantananarivo gaga izy vaganareo moa tsy diesel zay tsy mahazo manao diesel zay nefa io ny tontolo iainany io ary ao anatin'ny misy ataoko hoe anatin'ny conseil zany mahafantatra an'izay hoe ny diesel tsy azo anaovana taxi zany zay zavatra zay de tsy fantatritsika zany hoe zay ndre ve zany la mody hoe ny omby aloha mandeha aloha zay vao ny sarety ny sarety ve mandeha aloha zany zay vao ny omby zay ve zany lalàna misy ve zany am'izao fotoana zao satria tokony farafaratsiny nahitsinao aloha le diesel hoe afaka atao diesel daholo ny taxi koa zay tianao zany ohatra hoe zay tianao diesel zay vao nahatsanganao zany atao hoe VTC zany zany rehetrarehetra zany zany fa nitsakitsahana fotsiny akitro zao zany anay taxi nefa mbola namerina zay ary mbola nytena izay zao de anisany tena mba nanohana anao zay taxi tamin'ny andron'ny propagande reny ka tsy haiko moa zany hoe zay tokoa ve ny tena zava-misy zay ve ny tena zavatra marina fa rehefa miteny marina zay de lazaina fa hoe mivoy ao anatin'ny resaka politika ka asa aloha le politika neny aloha zany nizaniza zany ka hoe mbola averoketona hoe nizaniza ka manohana anay miaro anay amin'ny asanay de vonina foana zay ny fandray aminy ny fandaninana napetrako teo moa ny amin'ny hoe tena hatraiza ny fahavononareo itsipaka an'izany de efa nambaranao teo ny hoe nitety ny rafitra maro samihafa ianareo ambaratonga fa ny zava-misy dia mbola miantony eo aloha zany ty raha ty hatramin'izao fa namariana kely tiako entina fotsiny hoe ny fampidirana tolo-kevitra anankiray hodiniana eo anivon'ny filan-kevitra de tsy afaka aroso raha tsy mahazo ny antsasa manilan'ny sonianay zay zany tsara ho mariana ka zahay manokana eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny tenako zany sy ireo mpiaraka amiko 420 de efa nitsipaka an'izany zay tamin'ny taondasa ary tsy verina amin'izany fanapahan-kevitra zany ho anay manokana satria tsy kilalao-njazako izy ity ka ho tapahana androany de averina hodiniana indray rapitso akoatr'izay ny fandiniana tolo-kevitra iray eo aroso anivon'ny filan-kevitra koa raha avy amin'ny mpanolotsaina de tsy maintsy ny voameran'ny fitaterana ny tokony manolotra azy raha avy aminareo zany lay tolo-kevitra de ry zareo no mandinika sy mandroso an'izany ka hatreto aloha de raha ny fantatra tsy mbola nandinika an'izany mihitsy io voamery io ary tsy miomana ny andinika an'izany ny voameran'ny fitaterana eo anivon'ny commune ndao hiazakazaka hitrany amin'ny fantaniana manaraka tsika afantarana an'izay tena zava-misy marina hoe nisy ho iato eo mifivorim-be zay nataonareo zoma teo te antany hoe tena ny taxi rehetra mihitsy ve no miray feo aminareo mibalika tsara ao anatin'izao tolona ataonareo zao misaotra indrindra ny amin'ny fanontaniana ary tsara fipetraka izany de valiko madio fotsiny le izy hoe ny taxi rehetra asany resahana raha vao miresaka ianao hoe taxi de globalement zany ao anatin'ny daholo ny taxi na lavidavitra ny toerana misy azy na akaiky amin'ny fotoana fivoriana hitanareo tamin'ireny fa tena tonga marobe ny olona tsy omena tsiny ihany koa zay tsy tonga noho ny fahalavira-toerana satria tsapantsika ihany koa mifiakarany vidin'ny solika anisan'ny tena mavesatra aminay taxi nanao etsika ny taxi hanehoana ny heriny satria indraindray manao taondasa tsy tsaroana ny commune nanohana ny commune zay ozy izy ny rahalahy teo ary nieritreritra zay tamin'izany hoe vahaolana tsara kinanjo fanenenana ary tena nanenenana ary mbola nenenana mandraka kehitriny nenina tongotra matanana satria tsy araky ny nampanantenaina ary tena indraindray le izy malasa saina hoe izany ve ny tena politika mampanantena nefa tsy manatanteraka mampalahelo satria ny asan'olona maro mekokady vitsivitsy fotsiny ianao madame Lilira Farala 7800 ny taxi raha 7800 ny taxi de nisy ny tompona taxi anankiray manambady ray de mananjanaka roa zay efatra zay zany atao fois 7800 ny mpamily ihany koa manambady ray mananjanaka roa 7800 zany fois 8 akoatran'izay mbola velomin'io taxi ny assurance anie tena velomin'ny taxi andeha ataontsika hoe 10 000 ny assurance ny taxi ray raha 7800 fois 50 000 ariary
ohatrinona zany ny vola miditra amin'ny assurance ny impôt zay miakatra anisan'ny tena mikoka ny soa avy amin'ny taxi daholo ange ny olona maro ndraindray mantsy foy loatra le fahatakarany olona hoe izavy mikoka ny soa avy amin'ny taxi io resaka solika mpandrarany solika inge mikoka soa avy amin'ny taxi satria ny taxi ny tena anisan'ny mpanjifa solika be indrindra reny fianarana maro samihafa ny mpizanaka mpamily taxi ny mianatry mandeha ekolazy ny dikany misitraka ny asa amin'ny asanay ihany koa zany reny ka tokony hosain'ny mpitondra ny momba ny taxi ianao teo ny teny efa tsy lany izy tena marina ary ankasitrahako tena isaorako eram-poeran-tsaina ianareo mpanolo-tsaina tsy nandany zany satria tena mitsinjo lavitra ianareo ary tena mitsinjo Antananarivo nareo fa raha ity Antananarivo ity tompoko no fenotsika moto aiza ho aiza re ny fiaran'ny fiarahamonina eto moto raha mahita nareo ny moto iny amin'ny trottoir mpandeha tongotra any amin'ny arabe raha voavoadona le mpandeha tongotra lasa le mpamily indray sahirana rehefa moto mameno trottoir tsisy takedare marina zany fa rehefa ny tôbila ny sendra mitranona amin'ny fotoana tsy ampozana misy takedare zavatra ohatr' zany zany no mifamaofao de hoy za hoe tena tsy mety ary mbola eto de efa isotrana resady ny amin'ny hoe aoka kosa hitana izany hoe fanapaha-kevitra zany ka tsy anaiky mihitsy ny verenan'izany lahadinika zany eo anivon'ny commune sy ny fampanatanteraka rehetra ya miresaka an'izay taxi moto zay ihany sika fa nisy fotoana ny nafahanareo niona tamin'ny ben'ny tanàna ary tamin'izay fotoana zay ny ben'ny tanàna de niresaka taminareo ny amin'ny hoe ianareo taxi ane manao politika ny olanareo ho anay manokana aloha rehefa nikarokaroka sy nijery ny tahiry tsara rehetrarehetra tany de mahita proof zay amin'izao fotoana zao manamarina fa iray amin'ireo mpanolo-tsaina vitsy anisa misisika mafy ny am'famerihana ty fandiniana ny taxi moto ty de niaraka ny vory matetika ary foana tamin'ireo mpitarika teo anivon'ny Gasileo moa zany fantatsika ny fitakiana zay nataon'izy ireo resaka Gasileo tsika de politika ny resaka zany eto ary de hita anaty sary mihitsy fa ny mpitarika ny taxi moto de nanatrika n'ity fivoriana ity io hitantsika io moa zany somary ahafahana manaprofo hoe tsy resaka tany saina fotsiny izy ity fa tena izao ny zava-misy zany nisy fotoana nanao conférence de presse ny teo anivon'ny Gasileo ary de io hitantsika amin'ny sary io tokoa ny teo anivon'ny taxi moto fa nanatrika an'izany zany hoe eto zany to mipetraka amin'ny fanontaniana hoe izy ny tena manao politika ilay taxi ve sa ilay taxi moto fa te anontany hevitrareo Alain hoe ahoana ny hevitrao mahakasika an'izany tena zary moa zany aveloko kely any amin'ny Andriamatoa Lemera zany hoe iza marina ary zany fa za koa ary mba gaga ozy le fitenena hoe za mba gaga satria raha zay de zay marina de zavatra nyresahany ary efa mbola averiko eto anatrehanareo foana moa zavatra zay hoe izay tsy manosy botanana ho an'zay olona manampy anay ka vonona zany niaro ny asanay satria izay natao hoe ara-dalàna fa raha hitantsika amin'ny sary iny zao zay tena hoe mahagaga de iza marina ary zany ny tena mpanao politika izay taky ny zoanay ve sa le taxi moto fantatritsika zany hoe Gasileo zany ny filoham-pirenena mihitsy no anisan'ny tany saindreo Gasileo hoe miala ny filoham-pirenena fa tsy mety tsony nefa tafiditra ao anatin'io ny mpitarika ny taxi moto de anjaratsika zany mieritreritra amin'izay fotoana mba hafantanina mba apetraka aminao zay Andriamatoa Lemera hoe iza zany ny tena mpanao politika izay ve sa le taxi moto zay averina ho aprisihana marina teny ianao moa teo tamin'le resaka hoe ho ampidirina le izy tamin'ny fivoriana faranay teo zay anapiko ny tenin rahalahy tato de zao ny zavatra teninay efa nitrotrafy ny olona teo ny taxi zany namanay ka miandry zay ary mbola miandry ampidiro nge io ataovy en'ny sofina eo fotsiny fa hitako revy ianao ary za miteny aminao zao mihitsy no hitarika azy hitarika andro taxi namanareo ilahatra zay ary tsy anaiky mihitsy any fampidirana an'io fa ampidio ady ho anay ny izy fa tsy adina hoe fanonganam-panjakana sanatrina ina fa iady zay hatramin'ny fara fa zay de tsy manaiky hatramin'ny farany momba ny taxi moto ny azy zany resahako raha vao miresaka tsika hoe politika de mizara roa mantsy ny politika misy ny politika madio de misy ny politika maloto ny anay politika madio satria ny politika anay tombotsoan'ny ankonanay tombotsoa mpiarabelona aminay ny atao hoe taxi ny asa fanaovana soa tsy hoe le olona iny akory ny hoe ana de iny atao mpanankarena fa miasa ahako mba ho tonga amin'izay fananana hoe tonga amin'ny fotoana anankiray zany hananako arena miresaka tsika politika
ny tenenao teo filohan'ny taxi moto tena hita tokoa reny zany zao ny atao amiko hoe politika maloto mahay atsy a mahay aroa miaraka amin'ny atsy a miaraka amin'ny zaroa mody miaraka amin'ny monsieur le maire anongana filoham-pirenena ka mba sainao ane zany za manohana anao monsieur le maire fa za anohana filoham-pirenena satria anongana filoham-pirenena satria za miaraka amin'ny gasileo mila io zany raha vao miresaka anao politika madio ny anay tena averiko politika madio ny anay zay tsy mbola nitaky mihitsy hoe mialahy ianao andre matofilo eo fa ny anay hoe alaminy ny asanay a averenao amin'ny ara-dalàna izahay misy zavatra kely tsinjiko kely eto ty zavatra mampalahelo anahako teneniko le izy satria tena zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina ny ara-dalàna indray zao a no miafy fa ny tsy ara-dalàna tompoko a libre comme l'air tsisy manenjika tsisy manenjika nge zany taxi moto zany nefa tsy ara-dalàna ohatrinona ny volam-pidiriny zany ao mikitapom-bolam-panjakana jerevo tsara fa misy zavatra anankiroa fotsiny ary teneniko anao samy tsy ara-dalàna reto a mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna ny taxi moto tsy ara-dalàna fa mpivarotra amoron-dalana nge atao azalambo fa maninona tsy ara-dalàna izy de atao azalambo ny taxi moto ne tsy ara-dalàna tsy atao azalambo kajikajy politika maloto zany zao no tena fandraisako kajikajy politika satria efa akaiky indray ny fotoam-pifidianana ve asa ry zareo mpanao politika ao moa zany no tena malala zany fa ny anay fotsiny de zao hoe ny anay ny asanay no arovanay zay ny politika anay ny anay mandeha amin'ny ara-dalàna mipetraka amin'ny ara-dalàna de tokony hisehatra amin'ny ara-dalàna zay malalaka tsara tsisy fanelingelenana Ia, fanamariana kely fotsiny moa mahakasika an'ilay resaka gasy leo teo hoe tsy nietsika na zay itolona ataony eo anivon'ny gasy leo no olantsika eto fa miresaka zany tsika ny amin'ny hoe fidirany reny antokony olona maro samihafa ny anatin'ny hetsika tahaka ireny ka mahatonga ny fanontaniana mipetraka teo hoe iza no tena mandoko politika ilay raharaha tsara atao mazava ihany mantsy mba tsy ho diso fandray isika mpijery any atokantrano any fa hotoizako ihany satria ny fotoana mandeha nefa mbola betsaka ny fanontaniana tiako apetraka hoe isan'ny sipahanareo ihany koa le resaka fampidirana tsikelikely anareo taxi ao anatin'ilay orinasa VTC nresahany Andriamatoa Alain teo zay mpanolo-tsaina manokana zany de milaza aminareo mirahalahy hoe tsy manana vaovao lazaina momba an'izany zay satria nafenina mafy anay zany resaka zany mahakasika anareo taxi anefa le vaovao eto de ahoana nandraisanareo an'izany nresakitsika le diesel tsy manao taxi sy ny karazany efa nazavazavainao teo ihany fa te antany azy zany manahoana ny fijerinareo sy ny fipetrakareo taxi manoloana zay hoe fampidirana anareo ao anatin'ny orinasa VTC izay le orinasa VTC zany aloha mpanjaraha manokana izy io ary izy io zavatra efa misy zany mandeha par téléphone izy io misy contour izy zany a ohatrany hoe pazo par kilométrage na zao zany vitanao de arakaraka zay mivola openao le zavatra ho araka ny togniko hoe tambolohany tsika tantandalàna ianao mitarika olona zany tsy tokony ianao ndray no andika lalàna fa raha mandika le lalàna ianao automatika zany le majinika teoriana koa tsisy anara-dalàna de zay no mampatonga anay zany raha nisy taminay namanjery any teny hoe aloha tsika ry zalahy samy tsisy andopatanty aloha tsika samy tsisy anao DDT satria zao samy mpitatitra olona zay sy ny taxi moto nefa ny taxi moto maso vahana kokoa noho zay zany izay mandohetra zay manao inona zany enjehana ka eo amin'le resaka VTC io zany hoe rehefa niona zay tamin'ny Andriamatoa le maire tamin'ny talata teo de lazainy fa efa misy io fa nanao convention ozy izy zay fotsiny io zavatra io nanao convention de l'izy DGL moa de moa lefa niteneniko tamin'ny teo tsy averiko tsony le resaka fa de nareo taxi zay manana licence afaka miditra misehatra tsikelikely amin'io VTC io raha ohatra ka mafemifepetra ka aminay aloha zany rehefa nisy ny fivorimbe nataonay tamin'ny Zoma teo zany de ny akamaroan'ny olona ny akamaroan'ny taxi namanay de anisany tsy makasitraka an'io VTC io zany ary tokony ho foanana zany io satria zao ny zavatra ho an'ny rehetrarehetra tokony mandalo ao anivonareo conseil aloha nareo nefa zany gaga zany koa hoe tsy nandalo teo anatrehanareo ary nareo ary tsy malala ary mininy afenina nareo afenina mampanolo-tsaina anareo izay koa conseil stratégique ana taxi de anisany nafenina taminay ko io zavatra io tsy nampandrenesana io zavatra io ka aminay zany io fa nitsakitsahana indray zany fandroany le asa fiveloman'ny taxi zany ka aminay zany de tsy manaiky an'io zavatra io mihitsy zay na ninoko atao ino atao laza moa zareo tam'le hoe manetsika le hoe le lalàna moa zany le teo le hoe manetsika le lalàna hoe nareo conseiller zany zay moa nainga mba hoantaniko anao atotoka anao fa to nareo conseiller moa ny tokony mamola volany lalàna hoe izao ny tokony hianasazina andreo
zay manao taxi moto reo fa zay zavatra zay zany tsy nampiarina natao anatin'ny tsy nytapahany conseiller zany a de tsy afaky ny anao nininona hony zany a ny eo anivony tatanany tanàna Antananarivo satria tsy nitapahana atao zay ka mba teba ametraka fanontaniana aminao hoe zay ve ny tokony tena ho izy marina sa le olona nanolotra le tolo-dalàna ny tokony mahafantatra hoe raha lany ty zavatra ty a de zao de raha tsy lany ty zavatra ty de zao ny lalàna miatra azy aminay mankony zany de zao aloha ninona zany ny lalàna miforonina tao na inona ny tsy lalàna miforonina de aminay de rehefa hoe mangalatra ny asa de tokony misy lalàna zany afaka mametraka an'izay satria mangalatra mitovy ohatry ny rehetrarehetra le olona manao ny asa io vadika endrika kely moa ny fandarana lasa ametrahana fanontaniana ny mpanontany fa tsy olana zany hovaliko rehefa avy eo fa mbola misy fanontaniana kely tiako apetraka aminareo ihany mantsy aorian'izay zavatra tsara ho mariana fotsiny amiko a ny olona mitondra tolo-kevitra ny tokony efa mamakafaka sy misaintsaina meloha hoe inona ny zavatra ampiarahana io lay tsy teny vahiny hoe mesure accompagnatrice zany hoe rehefa misy fanapa-kevitra raisiko ka raha ho lany ty fanapa-kevitra ty de inona ny fepetra raisiko manaraka an'izay ahafahana mampiatra azy raha tsy lany ty a de inona koa ny fepetra hoentiko miaraka amin'izay a mifanaraka aminy iarahana malala ianareo moa mety tsy nanatrika fa izahay teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ary mino fa nanatrika an'izany koa ny namako Clémence Rarinirina de mazava be fa tolo-kevitra avy amin'ny be ny tanàna ty resaka taxi moto ty tao tsaroko tsara ny resahana an'izy ty ny hoe ho alefako eo aminareo le izy de rehefa ohatra moa ka laninareo zany de zay rehefa tsy laninareo de zay fa za aloha tsy mankasitraka efa nitenenina anareo mirahalahy teo hoe 7:7 zay no nanda ny fampiarana zany zavatra any ka hoy hoe lay olona nanome tolo-kevitra miverina miteninao teo ihany amiko de tokony efa nisaintsaina sahady zany hoe rehefa tsy ara-dalàna ny zavatra de inona ny fepetra raisana tsara be le ohatra teo hoe tsy manara-dalàna ny mpivarotra amoron-dalana de tsisy andraso-andraso ankefa tena azakazaka tsy mijerina mitaiza kely ty na maninona ry zareo amiko zavatra tokony netreretina ny zavatra tahaka zao fa tsy lasa miolakolaka sy misitrisitra ny anaty zavatra tsy de mitombona mantsika raha hoe iandrasana ny filan-kevitra ny anome tolo-kevitra ny amin'ny fomba anasaziana ny tsy ara-dalàna raha ty resaka ty no resahana idirako ny fanontaniana manaraka fa mino fa nahavaly ny Alain zay resaka zay mbola olana menjady aminareo ihany koa le resaka licence numérique izay nampiatony commune urbaine Antananarivo loatra eto ny famoahana azy sy ny resaka fiantsonana ihany koa manao anandray mikasika an'izay mibalika tsara za aloha de malahelo satria zavatra nampanantenaina tany ambolohany zay de efa nandà hoe tsy mety io mety ampikorotana io ary mety isy vola ivoaka io izy moa ny teny tamin'izany hoe tsisy vola mivoaka avy aty aminay fa raha isy vola ivoaka avao amin'ny commune ary volan'izy ary no avoaka an'io volan'izy ary ny ao amin'ny commune no avoaka amin'io nampanantenaina zavatra be dehibe zay hoe ao anatin'ny ray volana eo de vita daholo 7800 fa mandraky ty ny androany reo vitsy anisa ihany na azo zay tonga aloha ihany zany na azo ary nampalahelo ary sady magaga mpitarika sarety indray lasa manana an'ireny batsa ohatran'ireny lasa mpivarotra indray zao mahazo hitanao amin'izany zany le fomba fitondrana mampalahelo raha ho tahaka izany foana ny ataonareo mpitondra de ho taraiky eto ny vahoaka malagasy ampanantenainareo zavatra anankiray zay tsy totosainareo hatramin'ny farany le zany tena zavatra mampalahelo hoe raha mitodika amin'ny mpitondra zany zao zay ankehitriny fa ampanantenana pokaty ampanantenainareo lisansa zay tsy vitainareo ny lisansa avy eo indray ny polisy municipal indray manao opération lisansa de zay indray no mizaka ny zavatra rehetrarehetra mafy ny mahazo any namanay opération lisansa aizany lisansa reçu kely ny azonao aniko any amin'ny visite ianao sahirana hitanao zany ampanantenaina ianao de nefa avy eo le izy tsy efany hatramin'ny farany de misy excuse eny tsy efa zany hoe rehefa ry zareo no milaza sy miteny de marina foana izy aminy fa rehefa zay no manao hevitra de mpanohatra reo de manao politika reo de zany zany le fomba fandraisan'le mpitondra eto Antananarivo ny zavatra hetsika ataonay sy reny zavatra seho anay reny hoe manao politika zay tsy manao politika zany fa politika amin'ny asanay kosa aloha de tanterahanay satria fivelomana ny resahana de zay mihitsy zany ny tena hoe apetrakay tsara ny amin'ny resaka lisansa miresaka ianao stationnement nampanantenainy zay tamin'izany tao amin'ny PK0 tadidiko tsara hoe tsika ty anamparkinareo ampitomboana aza fa tsy haiko ny ampitomboana ave ahena de na hena ave tsy haiko zany le tena le hevitra le hoe amin'ny mpitondra zany hoe ny ampitomboana ohatrany hoe ny ampitomboana amin'ny ahena aminay de raha nisy 7 ambin'ny folo zay teo aloha teo amin'le toerana
lasa efatra zay sisa ankehitriny zany ve le hoe ampitomboana enjehana ndray ary izay ankehitriny atao manao taratasy foana manaova taratasy de aterina ny taratasy de miandry eo amporta 36 de miandry de lasa mitsingevaeva eny amin'ny station eny ny taxi fa tiany tena mampalailo anaty amin'ny resaka stationnement io ny toerana nanesorana anay a de lasa parkina moto de moto mipetraka eo mibandalana eo a tsisy takedarea tsisy fandraisana fipetra mihitsy zany matony zany zay tokony esorina teo de tokony tsisy ninina ntsony io zany tokony tena arabe malalaka tsara fa asorina zay de ametrahana moto zany hoe zany ohatrany hoe tena manambany tsisy dikany ve zany ny taxi tsy ny taxi rery fa reny le parkina foanana rehetrarehetra reny na ny tôbila tsotrany hoe manao an'izany mametraka an'izany fanontaniana zany hoe foanana tsy azo hijanonana eto fefa feno moto hatreny ambony trottoir raha hoa feno moto de zany zavatra rehetrarehetra zany no tena mampalahelo lasa le ponina lasa tsy migoka an'le sotsony reo ara-dalàna mihitsy zany tena lasa tsy migoka sotsony fa tena lasa mitebiteby indray ny ara-dalàna indray ny zao no mitebiteby ny olona mandoheritra ara-dalàna ny olona manao zavatra ara-dalàna indray no mitebiteby fa ny olona ny illégal sy ny rehetrarehetra indray no mireare oeraoera ozy zao fomba fiteny zay de mampametra-panontaniana ny rehetra ihany zany zavatra zany tranga moa izy mirahalahy zany eto hoe ty zany tsy resaka hoe fankalana manokana ny doroa na inona le resaka eto fa ny manahiranao anatin'le tantara raha zany resaka ao zany de miverina foana hoaly hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul fe zay zany zavatra misy etsy andanin'izay miresaka ianao hoe ampanantenainy ianareo nefa tsy tanterana vaovao be ngamby ianareo mirahalahy zany ary tena azoko be le hoe tsy manao politika ianareo taxi fa ny mpisehatra eo amin'ny lafin'ny politika maharaka tsara mihitsy hoe raha misy angamba ny sary na amantarana image de marque nyity fitondram-panjakana ty de nyresaka tsy fanatanterana ny zavatra ny tenenin'ny vavaka fa iny be tokoa ianareo amin'le politika fa azoko le izy ny fatelo farany io ianao hoe to resahana hoe ampitomboana nefa to tsy mitombo fa to miena de azo adinoina fa misy an'le fiteny frantsay zay hoe un oui cache un non cache un oui tsy fantatry tia milazainao anatin'izany fa entina isainana ihany zany fanontaniana faraparany angamba efa lasa de lasa ihany fotoana ry izy mirahalahy sady hofezintsika ao anatin'izay koa zay afatra metianareo ampitaina hoe ny teny malagasy miteny hoe isavorovoroka ilatony teny malagasy miteny hoe tsy misy tsy vitany fifampiresahana ohatra ny tehezaka ihany hoe mba tsy ho fanomezantsiny be fahatany na fanakianana foana no horesantsika fa te-hiteny anareo hoe ekena fa maro ny olana mianjady aminareo amin'izao fotoana izao fa so de ny fampiresahana sy fanatonana kosa ary no mety ahitana vahaolana amin'izao olana tsy mety tapitra mianjady aminareo taxi zany te antany hoe tena efa mba nanandrana an'izany ve ianareo satria araka ny efa nilazaiko teo mazava be le fitenenana hoe tsisy tsy vita ny fifampiresahana ka io mantsy rehefa tsy misy ny firesahana mivantana de lasa lay eritreritra sy ny saudeny be deaibe lasa lay supposition sy interprétation fa tsy le tena izy ka zay ny tiako anontaniana sady ameko ampahany koa moa zany nareo anatin'izay ametraka an'izay afatra tianareo amtinana n'izay voalaza sarapezaka ny voalohany aloha hoe tsisy vita noatra ny fampiresahana tena zay zao zany efa tena anisan'ny resaka tenako anatin'ny CST ny resaka namana tatsy koa CST ny resaka hoe ny zavatra tena mahagaga anay de zao hoe tsy araka le mifanarahana l izy monsieur le maire nanohananao zay de mifanarahana atao hoe rinona zavatra marary anao de reto marary anay hoe 24 heures ihany 48 heures ihany de mivoaka ny licence numérique parkinanareo mena sehatra tena goavana zany transport zany fa za tsy ampijary transport ozy monsieur le maire tam'izany fotoana zany mena sehatra ampitombona amin'ny parking resaka mutation zany herinandro zany de tokony ho vita efa mambolana maromaro ny mutation an'olona mbola ao ataon'ny tomobile ahoana moa zany raha manana ezaka ary izy ny taxi hoe ndeha hanova ny fiarany kny je tonga any ary tafajany nefa nazavaina anazy zany ny fampiresahana tam'zany misy nge reo olonreo miditra banky ny banky zany tsy mame vola raha tsy réglom papier anao licence taratasy kely oatra n'iny ny tsy afaka ny anao visita ny papier anao engagé any zany rehetrarehetra zany efa nisy ny fampiresahana mba teneno zay rehefa misy zavatra kitianareo momba an'le taxi fa izay nge na CST zay no hoan'ny taxi namanay hoe o président kitiandry zareo ndraiky le rehapabe fa hoe avainaony le lalana ere ohatra zany ana nambarina ny lalana teo misel président avinge fa tonga eto amigara fa de nongotana tato indray aloha zay de tsy nomena place zay
zany de nefa tenin'olon-dehibe zao eny ary fa de manomboka zao de ho resahanareo rehefa misy zavatra kotiana aloha amy taxi amy mahasolo tenana taxi any ka zay natao ke le fampiresahana ankamany fa diso betsaka loatra fa ohatrany hoe eno zany ry azo damosiko a raha anao raraka ny sanatria anaraka ny guide de tsisy dikany zany le izy tsisy dikany raha mifitarainanay taratasy efa sady tsy vita amin'ny fampiresahana efa misy taratasy natao atsangana amy brigade mobile miaraka amy CST a anenjika ny clandestin a anenjika ny taxi moto a anenjika ny rehetrarehetra zay tsy ara-dalàna aiza mahita angambany ny olona zay mijeranay am'izao fotoana zao hoe manahoana amy fitarainana de express manao ny asana taxi moto etsy andany tsy enjehana ny rehetrarehetra tsisy enjehana lazanao lazanao izy fa ahoana moa le izy ahoana tsy miatra angely izy monsieur le maire ka le lalàna mihitsy mbola tsy fantatra hoe ohatrinona ny amerana anasasiana an'ireo zavatra zay nampatonga nanametraka ny fanontaniana ka sarotra ho anay zany ozy izy fa tsy mety fa tokony conseiller ny tokony nametraka hoe zao ny anasasiana anazy zay zavatra zay zany ka todika zany mbola mamerina any hoe mba tsy sin'olana ry monsieur le maire rehefa zavatra tsy lany aloha aza sisiana ho aroso satria amy mahasolo tenana taxi anay efa tena tsy faly ny taxi zany am'izao zavatra miatra amin'izao zay sady tsy mahazo subvention ny asanay potehan'ireo olona tsy manara-dalàna ka raha ohatra anao ka manana fanirina mbola apiditra ny hoaniny io endaso amy 2023 lany somatsara ianao alefa ao io zavatra io fa tsisy olana aminay mihitsy fa raha am'izao aloha efa fantatray hoe efa tsy lany le izy oka aloha mba tsy ampidirina de avoay ny lisansa n'olona avoay ny taratasina parkina n'olona ny imitation rehetrarehetra avoay mbola misy lisansa voatazona ao amy commune tam'ireny fizarana vary reny vary ny nozaraina lisansa ny tazomma zany rehetrarehetra zany anisany mamparareny taxi zany zavatra zany avoay reny re tompoko fa zay rehefa tapitra reo zay tsy menimenina aminao tsony fa anao tena zay anao assemblée générale ary isotra anao ndray misotra betsaka anao monsieur le maire fa tateraka ny zavatra tapatapanay isanandro de ro anakefatsy reo any lisansa avoay meo parking anay avoay ny mutation foaniny taxi moto ro efatsy reo any angatanay ho anao Andriamatoa le maire sy ny be Antananarivo raha mahinao zao zavatra de tsy menimenina ary isotra tena isotra anao zay ary mety tena iteka akapanao gazety anao assemblée générale mihitsy zay isotra anao de misotra makasitraka anareo mpijery de makasitraka anao koa nandray ny namen'ny vahinany teto ya mibahika tsara tsika ny azany tiako tenenina eo am'le resaka mpitondra zany gouverner se prévoir efa fantatry mpitondra zany fa fampanantenana pokaty kosa aza atao satria manimba ary ny tenitenenina koa tokony tazomina tsaroko le teninao teo ary efa eniko tamin'ireny fotoan'ireny hoe zay lany zay tapaky ny mpanolotsaina hoe tsy mandeha ny taxi moto de ao ka mba ho ajaina ireo mpanolotsaina ireo satria ny vahoaka no nifidy an'ireo ny vahoaka no nametraka an'ireo teo ary fantatry ny vahoaka fa matapaka ireo matoa ny fidian'ny vahoaka ho eo am'izany toerana zany mankasitraka anareo mpanolotsaina tamin'iny fanapahan-kevitra iny ary isorako be dehibe nareo ny amin'ny fandraisana andraikitra tahaka ireny satria tena mitsinjo lavitra ho potika ny tanànantsika raha reny no raha io resaka taxi moto iny tena mandeha eto fa ro manarakaraka zany any zavatra tiako tenena ihany koa de nzao hoe aloha reny ara-dalàna tena mba hisehatra malalaka amin'ny asany ka zay rehetrarehetra tsy ara-dalàna manotoana ny asan'ny ara-dalàna de aloha foanana zany anie zavatra mazava tsy sarotra ane mandray fanapahan-kevitra am'izany hoe tsy legal ny taxi moto tokony foanana satria efa mimpanolotsaina nandany ale izy tsy lany ndraindray koa ele de lako tsiny fa ndraindray ny mpitondra moto rehetra ndraindray mieritrehitra hoe mpitondra moto rehetrarehetra mihitsy tsy tian'ny taxi tsy any le taxi misehatra manao ny asan'ny taxi no tsy mety amin'ny taxi fa tsy mpitondra moto rehetrarehetra akory no alanay zay tsy manao an'izany zay na tsy tian'ny anina reny tsy aneny manavaka anareo eny an-dalana eny ty taxi moto fa hitanay ihany nareo le mpanao taxi moto eny amin'ny stationnement misy anay eny ndraindray ary nareo manao botolo ndraindray to miantsyantsy ady aminay fahatelo tena tia mba tsinjiko any amin'ny mpitondra aminao Andriamatoa le maire mampiady ny fanapahan-kevitra raisinao raha mbola mamerina io lahadinika io ianao satria zao amin'ny fotoana anankiray tsy ho ampozina de lasa ny taxi sy ny taxi moto iady
lasa isy guerre civile zany ary zany nge ny zavatra manahirany tsy ho voafehy zany zavatra zany ary tena zavatra tena mety ampalahelo eo amin'ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'ny terenivohitra Antananarivo te zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay noho ny fanapahan-kevitra politika noho ny fanapahan-kevitra mety tena tsy voahevitra lalina de lasa tonga ampiady olona ankehitriny rehefa misy miady eny tsy teneny zany fa tena miady le olona eny anjefatsefany eny fa tena mampalahelo hoe fanapahan-kevitra tsy voahevitra tahaka zany ve de ampiady olona mankafa orinasy de mehoasan'ny olona esany de am'izay izy tsy manao an'io satria tsy ara-dalàna io mitera-doza nisy nanao fanadihadiana ko za manokana nanao an'ity fanadihadiana ity eny amin'ny hôpitaly ny olona maratsa betraka indrindra miditra eny de vokatry ny loza avy amin'ny 2 roa ny fitarainana betsaka ao amin'ny resaka commissariat de avy amin'ny 2 roa ny insécurité be de be avy amin'ny 2 roa zany le izy ka mila fahaizana mifehan'izany zavatra zany mba tsy asiany bavure isaka mandeha hoe misy anina indray ary misy anina io lalana io miteraka embouteillage 2 roa misy accidenté malama ny lalana zavatra be de be ohatr' zany alors resainina tsara ary raiso ekeo tanterao ary tazomy ny teninao fa anaky ny hevitra lan'ny mpanolo-tsaina ianao makasitraka indrindra Lirira Falala makasitraka ny Sailasy zao makasitraka antsika rehetra any atokantrano de mirary soa be de be de maniry anareo rehetrarehetra zay mba andeha taxi Iangastrana ianareo mirahalahy anaky ny vahiny tato anaty fandaharana tamin'ity alina ity Alain Andriamanarivo moa tato amin'ny akaviako ary Mbalika Tsara Andriamahefa tato amin'ny akavanana dia eto ihany koa dia manararoatra milaza ny hoe misokatra malalaka ho antsika rehetra ny ona hevitra izao fandaharana izao ary azo atao tsara ny miresaka ato fa mifanamariana fotsiny dia izao hoe zavatra voapirofo ary ananana pirofo mazava no resana atao anaty fandaharana tsy tentenenana foana. Izay no manakatona ny resadresaka iny mbola hamarana azy eto izay mirahavavy. Isorana avokoa ireo rehetra izay nivahiny tato anaty fandaharana tamin'ity alina ity hatreto ny fandaharantsika tamin'ity alarobia alina ity apatsiahivina hatrany isika fa araka ny efa nitenenina mana Lirira Farala teo afaka miakatra atao anatin'ny fandaharana ianareo misokatra ho antsika rehetrarehetra fandaharana ary maimaimpona ny fiakarana atao anatin'ny fandaharana Sahila zao atsoy ny laharana 034 53 344 82 io misoratra io ny namana Lirira Farala 34 96 543 23 raha ohatra nareo ka maniry ny vahiny atao anatin'ny fandaharana fa dia araka ny tenenina teo hoe mila pirofo zavatra marim-potitra no entinareo atao anatin'ity fandaharana ity zay no ametrahanay ny mandra-piona ametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray tsika rehetra dia amin'ny fandaharana Sahila zao amin'ny herin'ny larobia indray ary ny fotoanantsika manaraka. Ety ampamanana dia tsy hay ny tsy hisaotra ireo mpiara-miasa rehetra izay nitotona fotsin'andro namasaka an'ity fandaharana ity kompatanana manokana ho an'ny faly izay mikirakirana eo amin'ny lafin'ny teknika ao ametraka ny mandra-piona ao manaraka indray tomboko lasy tomboko vavy.